anatiny ataontsika hoe zotra ny tombontsoam-bonana eto amin'ny firenena izay atrano moa no tanjona ny firosotsika amina fandarana manokana tahaka izao, fandarana manokana takiny ny vanim-potoana manokana izay misy ny firenena noho ny aton-javatra manokana izay iarahantsika miaina amin'izao fotoan'izao raha ny fotoana na ny daty no resantsika dia herinandro katroka mialoha ny hanombohan'ny fampelezan-kevitra isika izany raha ohatra ka raisika ny daty voafaritra fa hanombohana izany fampelezan-kevitra izany. Omaly moa ny CENI dia mbola namerina ny hoe tsy misy na inona na inona miova ny firosoana any amin'ny zotra-pifidianana, izany hoe raha izay nambarany teo anivo ny voamiram-pirenena misahana ny fifidianana izay zany a dia mazava ny zava-misy a fa dia nomboka amin'ny heriny anio toy izao ny fampelezan-kevitra manerana ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ity fifidianana ho avy ity. Ny fanontaniana ao anatin'izay rehetra izay dia ny hoe anao ahoana ilay fifidianana sy izay firosoana amin'ny fifidianana izay manoloana ny zava-mitranga. Ny aktualité na ny vaovao samihafa zany amin'izao fotoana izao izay atao hoe mipetraka ihany koa ho arahana manokana dia eo ny raharaha fitsarana androany maraina ny sekretera general ny antoko-tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro izay nosamborana omaly fisamborana izay niteraka adevitra niteraka atao hoe fahatezerana fahasorenana faneho-kevitra amin'ny endriny maro samihafa moa zany a dia miandrotsika ny fanampam-baovao avy amin'ny mpanao gazety a dia hoentitsika eo ihany koa izay vaovao ihany koa amin'ity androany ity ny fitohizan'ny hetsika tanterahan'ireo collectif des candidats raha ny nampitaina taminay mpanao gazety a dia hoe mbola manome fotoana ny olona izy ireo ny vahoaka malagasy a ary milaza fa manohy ny hetsika zany a amin'ny ity anito hoe antony fandarana manokana ihany koa moa zany izay nataontsika narahana ny fivoarana zany amin'ny antsipriana ho an'ny androany. Momba ny naratra omaly satria nisy ny naratra, nisy ny voasambotra, nisy ihany koa ny fanimbana fananan'olona raha tsy resaka fa tsy ny atao hoe ratra nanjoan'ny candidat Robelina Andry, ratra nanjoan'ny filoham-panjakana, filoham-pirenena, mpisolo-toerana teo aloha, filohana intemeran-dola teo aloha, Rivo Rakotovao, fisamborana nisy fanampam-baovao voaray fa akohatra ny mpiambina manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay miaramila amperinasa manao an'izay fiambenana izay sy Andriamatorina ny Rina Randriamasinoro dia nisy civil ihany koa raha ny fampitambavao avy amin'ny fianakaviany hoe rehefa tsisy mpanao gazety tsony teny an-toerana rehefa le somary nangingina efa arivariva iny a dia nisy fisamborana manokana ny rosoana tao anatin'izay dia hoe nisy fitondrana azy ireo tamin'ny toerana manokana dia nisy ny lako nahazo an'io civil io a dia raha ny vaovao zay voaray avy amin'ireo fianakaviana ihany dia hoe no hoe tokony ho tsaraina androany ihany koa zany ireo olona hafa voasambotra ireo saingy tsy voaresaka itsony moa maly natao anaty fampahalalam-baovao teto amin'ny fandarana manokana fa dia hoe mbola any amin'ny hôpitaly ary nanao krizy misy manana olana amin'ny resaka fahasalamana izy io a misy sary maro samihafa moa ato alefan'ny fianakaviana zany fa dia ho hitantsika eo ny tondranany zany vaovao rehetra izany fa manangona ny antsipriany zany tsika amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny resaka fanakaramana hoe fizarana vola amina toerana maromaro a mikaro-baovao mikasika izany ihany koa ny mpanao gazety zany hoe tsy mbola afaka milaza ny antsipriany zany a na ny tena fahamarinany zany zato isan-jato sika fa miconstitue na mipetraka karazana alerte foana moa zany ho anay mpanao gazety a ny fahenona vaovao a tahaka izany. Dia ny tranga tany avohim-peny tany ihany koa sy tsaram-bahoaka moa zany le izy ratsorina ny androany kosa dia hoe lehilahy namono vady nikarohana nandritra ny tapabolana tratra ilay lehilahy nentina teny amin'ny toba gendarmerie rehefa avy eo tsy nanaiky ny olona fa mitaky ny amoana azy dia nitangorona ny olona nanaparitaka ny olona tamin'ny grenade lacrymogène ny ampitandro filaminana dia nisy nipitika teny amin'ny trano fonenana
de trano ampolony maro misy taremarika samihafa mivoaka avy any, mbola raisitsika anaty fitandremana tanteraka zany. Misy milaza fa 70 trano no may vokatra zany, misy milaza 90 trano, de mbola manangona ny vaovao ihany koa na fivoarany vaovao mikasika izany ny mpanao gazety moa zany amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy ny fandaharantsika androany tsy zahay atao amin'ny vondrona Dreaming na misy ny ABC rery any. Ho avy eto ny mpanao gazety avy amin'ireo fahita lavitra sy onjam-peo samihafa zany, satria tombony isan'ny mpanao gazety amin'ny tian'io ity hitondra ny famakafakana, ny firesana, ny zava-misy ihany koa. Ho avy eo ny avy eo amin'ny Cool TV, ho avy eo ny avy eo amin'ny IBS, ho avy eo ny avy amin'ny Dumon, mazava ho azy ny Dreaming ihany koa, sy ny mpanao gazety samihafa amin'ny na antsoratra zany na amin'ny internet isy hiditra ihany koa rehefa avy eo amin'ny antso ataribia raha tsy misy ny fiovana eny an-toerana. Mazava ho azy ny mpanao gazety miparitaka amin'izao fotoana izao eny Analakely sy ny manodidina dia hitondra ny vaovao ihany koa zany hiresaka amintsika eto ampita ny sary avy eny amin'ny avy eny fotony momba ny zavatra izay mitranga amin'ity androany ity zany. Ny zava-niseho fotsiny aloha manodidina n'Analakely tamin'ny androany maraina dia nitovy tsy misy valaka tamin'ny fepetra izay noraisina ho fifehezana ny fidirina ao Analakely omaly zany ny noraisiny ny teo anivony fitondram-panjakana antony miteraka ny fitoanana maro samihafa amin'ny faritra manodidina ny Antananarivo tamin'ity maraina ity, ny fahamarony ny miaramila sy ny zandaro lasa sahirana mampiasa an'ilay hoe mpitandro filaminana, satria le voambolona hoe mpitandro filaminana ao anatin'ny fampitanany vaovao satria midika zavatra be dia be le hoe mpitandro ny filaminana, kanefa raha ny zavatra mitranga maly dia fisamborana no mitranga tena fitandrona filaminana mihitsy ve no natao atevitra maro samihafa no manodidina an'izany, fa tonga dia tsorina hoe ireo zandary miaramila polisy ampiasaina zany amin'izao vanim-potoana manokana misy ny firenena izao, dia tahakatahaka an'izay ny eny Analakely eny zany hoe mitovitovy. Ny vaovao ihany koa tamin'ity androany ity dia ny fanambarana izay nataony ny teo anivony ny FFKM zany manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena vaovao ary mikarakara izany namana teknisiana ny tomian-dahatsoratra lehibe ny sampana vaovao Clarisse Razermana no ambadika miaraka amin'ny teknisiana, dia ho alefantsika avy hatrany rehefa avy eo ilay fanambarana zany avy amin'ny FFKM. Ny eny Kianja amin'izao fotoana izao ny namana mpanao gazety dia mandehandeha eny ary efa miantso efa misy ihany koa ny atao hoe vidéo na sary samihafa izay angonina eny Kianja. Maromaro ihany koa atao anatin'ity fandaharantsika androany ity ny zava-nitranga maly izay iverenantsika. Ny antony dia tsotra, misy zavatra maro hita taratra amin'ireo faneho-kevitra samihafa zany tamin'ny zavatra nitranga omaly, zava-niseho omaly teto amin'ny tany sy ny firenena, dia iverenantsika ihany koa ato. Mazava ho azy moa zany fa dia fotoana andraisantsika vahiny ty anio ity, iresantsika ny zava-nitranga ny vahiny izay ho raisitsika eto dia misy ny ray aman-dreny mpanao politika manandrakefa amin'izay atao hoe fijerena saina tsy miangatra tsy mitanila ny fiainam-pirenena izay hijerena ny mazava ho azy fa mitondra ny adevitra tsika any amin'ny taribaolana, satria izay no tanjotsika tsy ny ataotsika hoe hitara ny zava-mitranga any amina tranga izay mitena anahirana fa tsy maintsy misy taribaolana foana zany ho resahana manoloana ny zava-mitranga. Tsy maintsy andeha ihany koa ny ataotsika hoe famakafakany ireo vahiny samihafa izay ho asaitsika eto ho hiditra eto amin'ny plateau, efa misy izy ireo no tonga amin'izao fotoana izao dia ho resahantsika eo ihany koa zany. Zay amin'ny ambangivangony ny fandaharantsika mandritra ny ora maromaro arakaraka izay tinaky ny zava-misy ho amin'ity tontolo andro ity zany misy toromarika samihafa moa zany ampitain'ny ireo ataotsika avy amin'ny collectif des candidats, fa eto moa zany amin'ny maha-mpanao gazety dia manao antso avo ny hoe tsy maintsy mitoetra ho mpanao gazety zay, zany hoe tsy natao apitany toromarika avy aminareo izay partie prenante na hoe mandray anjara ao anatiny zao raha ifandroritany samy mpanao politika zao tsy anjaranay no mitondra ny fanentanana momba ny zavatra atao nareo fa rehefa misy fe
zany hoe zava-mitranga dia anjaranay no mitatitra an'izay zava-miseho zay. Fa momba ny fandamina samihafa dia asainay ireo ny collectif des candidats andefa ny olona iresaka ny zava-misy eto amin'ny plateau satria zay no anjara andraikitray miresaka an'izay zavatra mitranga izay zany. Dia misy ny toromarika samihafa ho an'ireo mpiatsehatra eny Kianja amin'izao fotoana izao misy ampahany voaraika eto saika tsy afaka tsy ampitany zany ny tena mampanao gazety fa ireo tompon'antoka sy ireo tompona andraikitra amin'izany no entanina ho tonga eteny studio iresaka sady mba afaka anotaniana ihany koa no hoe toy ny ahoana ny fandaminana an'izany rehetrarehetra izany mpanao gazety eny sur terrain eny moa zany rehefa manangona ny vaovao ka mahalala ny antsipiriany momba an'izany rehefa avy eo ka tonga eto dia afaka ihany koa milaza ny mombamomba izany. Nanomboka nyity tontolo andro ty zany ary ny fanambarana nataony FKM io maraina io avy hatrany dia arahantsika zany dia ampandroso avy hatrany ihany koa tsika eo anatin'izay rehetrarehetra zay ny vahintsika eto amin'ny plateau. Manao zao antoko zao ny fiangonana kristiana mety Madagasikara. Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanombotra sy anjera anapotika sy andrava ary an'olona sy ambonimbay. Antsoavo ry vahoaka malagasy ry kristianina havana ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika ho aminareo ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary ny fiangonana avy amin'ny fanahy masina no mitoeja fa misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiny izay karazana izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny FKM dia miantso hatrany sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ampilafika rehetra mba hametrahana amin'ny laony filaminana sy hitadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka toyina tokoa moa no avelantsika amin'ny hoavy tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana ko manoloana ny olana menjady iaraha mahita ny FKM dia miantso atsahary ny fampiatsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manaraka izany dia anohy ny fanatonana amin'ireo kandida 13 hatrany koa ny FKM ny fitadiavam-bahaolana. Ny FKM dia manentana ny rehetra hisoka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary makahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tonona mbavaka ho an'ny firenena hatrany ny FKM ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Eo mbatsika mandrakariva ny Andriamanitra Antananarivo 7 Oktobra 2020 sy 2020 amin'ny anaran'ny filoham-piangonana nombona atao amin'ny FKM ny révérend docteur Irako Andriamahasoa Ami mpitandrina filohan'ny FJKM, pastora docteur Akotsafo Teny filou FLM, monseigneur Wilson Jean de Dieu filohan Ikara ary Ranabe Samuel Atsaona filohan'ny EM. Manao zao antoko izao ny fiangonana kristiana mety Madagasikara. Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanombotra sy anjera anapotika sy andrava ary an'olona sy ambonimbay. Antsoavo ry vahoaka malagasy ry kristianina havana ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika ho aminareo ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary ny fiangonana avy amin'ny fanahy masina no mitoeja fa misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiny izay karazana izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny FKM dia miantso hatrany sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ampilafika rehetra mba hametrahana amin'ny laony filaminana sy hitadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka toyina tokoa moa no avelantsika amin'ny hoavy tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana ko manoloana ny olana menjady iaraha mahita ny FKM dia miantso atsahary ny fampiatsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manaraka izany dia anohy ny fanatonana
amin'ireo kandida 13 hatrany koa ny FFKM ny fitadiavam-baolana. Ny FFKM dia manentana ny rehetra isomoka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolonam-bavaka ho an'ny firenena hatrany ny FFKM ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Iomantsika mandrakariva ny Andriamanitra Antananarivo 7 Oktobra 2020 sy 2020 amin'ny anaran'ny filoam-piangonana miombona ato amin'ny FFKM, ny révérend docteur Irako Andriamasoa Mpitandrina filohan'ny FJKM, pastora docteur Akotsafo Deny filoha FLM, monseigneur Wilson Jean de Dieu filoha ICAR ary monseigneur Narbe Samuel Ajaona filohan'ny EM. Dia misaoratsika eny ary efa naverina indroa mihitsy, natao fananina mihitsy naverina indroa ny fanambarana nataony FFKM teo. Ny antony dia tsotra, isan'ny ray aman-dreny lehibe ny rotsaka ny tarika eo amin'ny fifampianon'ny malagasy ireny ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana efatra anivon'ny FFKM ireny. Zany tsy midika hoe ny FFKM ireny ray aman-dreny fa ry zareo aloha nanao zany dia etontsika izay. Raha misy hafa mirotsaka ao anatin'izay koa dia arahaba soa arahaba tsara, fa hatreto aloha zany dia mbola zareo no nroso tamin'izay dia niantso ranao antso avy izy ireo manolona ny zava-misy na raha antsika teo ny antsiprieny zay. Misy vaovao ihany koa avy eny amin'ny terrain amin'izao fotoana izao mbola manomana an'izay ny namana teknisianao dia ny fanambarana fanazavana zany nentiny mpisolo vava ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara zay notsaraina tamin'ity maraina ity dia anarahantsika ihany koa za moa eto amin'ny plateau dia tsy mahalala hoe ohatrany ahoana ny fandehan'le fitsarana ao anatin'izay interview zay rehefa avy eo no ahitantsika hoe nanahoana ny toeran'le izy. Fa efa eto amin'ny plateau eto ny efa vonona ok lefa tsika avy hatrany zany ny izay déclaration nataon'ny candidat Piaro nataony tsy candidat fa ny mpisolo vava Piaro n'Andriamatoa ny rina Arandriamasinoro zay dia andray vahiny tsika makafakany zany actualité rehetrarehetra zany raha tsika avy hatrany zany. Président Ravalomanana zany dia natsipiny inona zany nitanjony, tsy maninona ve zany raha ohatra ka mihiboka an'le fofon'le grenade lacrymogène sepitra ao président Ravalomanana sy le olona niaraka taminy tao anatin'le tomobile fa fanaovana an'izay ve zany no olazainy fa hoe manohitohitra ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Ny asan'iny olona iny dia ny miaro ny président Ravalomanana izay ancien président de la République omeny lalàna zo izy anana an'izay fiarovana ary le olona miaro dia ny lalàna ihany koa no mametraka ny andraikitra sy ny adidin'ny olona miaro ny olona rovana. Ka zay zany le tiako tenenina hoe izy ty rehefa tena jerena ka lalàna no resahanareo amiketo dia izy hoe tsy resaka lalàna ntsony fa didiko feza lehibe io zany resaka olana ara-politika io dia zay ny base n'izao problème rehetrarehetra ifampiresahanareo amiko zao. Zay zany aloha le ampahan'ny fanambarana mbola tsy miainga le raha-pitsarana zany amin'izao fotoana zao fa dia mbola miandry an'izay fa iny zany no mpisolo vava nyreo mpiambina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rina Andriamasinoro zany fa dia mbola tsy niresaka ihany koa ny ka ny Rina Andriamasinoro izy teo raha mbola misy fanampam-bavao dia ho resahantsika eo ihany fa reny ny sur terrain zany amin'izao fotoana zao. Fa iresadresaka aloha tsika mandra-piandre zany rehetrarehetra zany satria efa teto amintsika teto ihany ny ray aman-dreny Gérard André Lemiro Vasson hatramin'ny omaly izy dia efa tompona andraikitra tale général teo anivon'ny fiadidina république tamin'ny fotoana nandro ny amiral Ratsiraka ary efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany koa. Miarabanao ray aman-dreny dia misaotra indray manaikelingeleninay isan'andro moa zany ao anatin'ny atao hoe firesahana amin'ny fomba mahitsy ny zava-mitranga satria zay moa mitady hoe iza reny mety mba hanana neutralité arak'izay tratra
afaka ampiakarina eo ambony plateau mba tena afaka miresaka an'le zava-misy mahitsy fa de misaotranao tonga miarahaba toboka. Misaotranao toboka miarabanao koa miaraban'ny kizery an'izao fandaran'izao sanatria koy andehanao politika sy any ny tonga avaketo de araka nylazainao zany a hoe anazavatra ny eritreritry ny solotsirairay satria eo akiondalanytsika zao a mety ampifandrafitra samy malagasy ary naraka voalazako anao maly a za de sy anaky misy a miady la politika teraka filasan'olona anakay a ampifandrafiny samy malagasy zay ihany tonga avaketo malaky za sy momba ny asy sy momba ny aroa fa hoe tsy mety ny ampifandrafiny samy malagasy noho ny didim-pisarana noho ny olona sy tokotsy hitondra ny Madagasikara isony satria fa vazaha izy. Ny lecture voalohany hoentan'Andriamatoa André Lemrao Vincent manoloana ny zava-nitranga omaly. Zavatra hitako aloha ohatra ny teniny Raibeko io hoe délit ny fitiavan-tanindrazana. Izy izy ny dadabeko tamin'izay sy mitovy fizeran-lalàna. Zaho izy tia ny tanindrazako, ny vazaha tia ny tanindrazana. Ho an'ny vazaha ny fitiavako ny tanindrazako a de délit ary zay napahelika ho faty nahako. Androany sika misy candidat ho filoham-pirenena vazaha de lasa hely sy fidiran'ny zalahy io fa nga izy ty verana amin'ny 1947 sika 2023 isika zao e satria candidat vazaha venao de lasa hoelika nisy efanakeny malagasy hoentina vazaha ohatra tamin'ny 1947 ane zany ne pas accepter un président français n'est pas un délit. Zay famakiko azy ka raha am'le verina amin'ny 1945 tsika de asakasaka zay mpitondra ao araka lazaiko anao maly hoe raha te verina amin'ny 1947 nareo tafika ampitotrika basy amin'le vahoaka malagasy sy manaiky hoentina vazaha ampidino ny drapeau malagasy io de ampiakara ny drapeau français de tifiro eo anatin'ny drapeau français zay ohatra ny tifirony français ny dadabenety amin'ny 1947 am'izay angamba de mba maty zay amoninahitra fa hoe lasa délit ny sy fanekena ny hoentina vazaha za de sy d'accord am'izany aho c'est pas un délit d'aimer son pays. Raha ohatra zany jerentsika satria misy tranga maromaro mantsy omaly fisamborana nisy candidat filoham-pirenena naratra ihany koa tao anatin'izay rehetrarehetra zay a mbola afaka nieritreritra fifanantonana sy fifampiresahana ary mety hoe ny andaniny ankilany sy ny andaniny anakiroa ifampiresaka vetsika raha ireny efa zavatra nitranga omaly reny manahoana ny fahitanao notoyany. Za aloha manahy ny antony voalohany isika malagasy de miteny on veut no zany hoe ny feuille de route malagasy malagasy fifampiresahany malagasy samy malagasy gasy samy gasy ny andro azo elona fa ny teny sy anaky an'izany teniny izy azaho misaotra anazy sy nanaky an'izany satria izy fa vazaha donc sy hitako zay diriny amresaka gasy samy gasy efa vazaha izy ary za ty koa sy anaiky da avelao zay samy gasy ny resaka zany ny olana mantsy vazany izy za zany mitena aminao hoe fa hiasony ambassadeur de France ako misy vazahanareo manelingelina anay misy vola isan'andro zany makany paris manina ohatinareo mody izy io sa andrasanareo hitra rebellion vahoaka malagasy ohatra ny ame ohatra ny any Mali androaka vazaha eto ny afaransika ane hitra rebellion gasy ny zavatra mampanahy mantsy ny samy laza sy miresaka ny hoe fomba azy ny rehetra am'izao fotoan'izao Andriamatoa Gérard André Lemrao Vincent ino a eniko ny tenin'ny gouverneur ny Tananarivo maly hoe sisy gasy amony tena am'izany zay amony tena amin'ny fitiavanay ny firenenay zay ne zanak'olona novonoina tamin'ny 47 sy anaiky hoentina vazaha de androany ve zay vao anaiky hoentina vazaha miteny manko izy maly hoe nareo lany fotoana amin'io fa sisy zay mbola vonona ho fato ny tanindrazanay mampiome amin'eo zalareo ny sotry zay zao a sy manaiky hoentina vazaha de samseho vahoaka malagasy sy manaiky zay fa maninona anareo mpivarotra tanindrazana sy mba miseho ohatranay zao
hoe vony zay varatra ny tanindrazana eo anao any amin'ny lafrance tenena nareo ny manana télévision manana ny vivant manana ny tvm tenena hoe ho amidinay Madagasikara fa za miafinafina any ambadikany fa izahay a dia sy fantako raha satsinao fa te hanao message en français ho an'ny ambassadeur de France aho. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous avez un citoyen français qui commence à envenimer la situation à Madagascar. Je vous demande de le rappeler à l'ordre et à la raison pour qu'il abandonne son outrage à la nation malgache. Monsieur l'ambassadeur, je vous parle en français. Cela veut dire que je n'ai pas d'animosité contre les Français, contre les Françaises, contre la France. N'attendez pas que les Malgaches rentrent en rébellion contre la France comme ce qui se passe à Niamey, comme ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso. Ramenez votre français chez vous pour que nous ayons la paix. Il ne faut pas attendre une décision de la HCC pour l'enlever de la liste des candidats. Ramenez-le à la raison. Ry riavana arak'izany dia manao zao antso izao ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera, hanapotika sy handrava ary hanorona sy hambolindray. Antsoavo, ry vahoaka malagasy ry kristianina havana, ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika. Ho aminareo ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiambonana avy amin'ny fanahy masina izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolonam-bavaka ho an'ny firenena hatrany ny FFKM ka hijoro manrakariva amin'ny fahamarinana. Hoe anao ahoana ilay fifidianana sy izay firosoana amin'ny fifidianana izay manoloana ny zava-mitranga. Ny actualité na ny vaovao samihafa zany amin'izao fotoana izao izay atao hoe mipetraka ihany koa ho arahana manokana dia eo ny raharaha fitsarana androany maraina ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara Rina Andriamasinoro izay nosamborona omaly fisamborana izay niteraka adihevitra niteraka atao hoe fahatezerana fahasorenana faneho-kevitra ny endriny maro samihafa moa zany dia miandrotsika ny fanampim-baovao avy amin'ny mpanao gazety dia hoentintsika eo ihany koa izay vaovao ihany koa amin'ity androany ity ny fitohizan'ny hetsika tanterahan'ireo collectif des candidats raha ny namitaina taminay mpanao gazety dia hoe mbola manome fotoana ny olona izy ireo ny vahoaka malagasy ary milaza fa manohy ny hetsika zany amin'ny tian'ity hoe antony fandarana manokana ihany koa moa zany izay nataontsika narahana ny fivoarana zany amin'ny antsipriana ho an'ny androany momba ny naratra omaly satria nisy ny naratra
nisy ny voasambotra, nisy ihany koa ny fanimbana fananan'olona. Raha tsy resaka fa tsy ny atao hoe ratra nanjoan'ny candidat Robelina Andry, ratra nanjoan'ny filoham-panjakana, filoham-pirenena, mpisolo-toerana teo aloha, filohan'ny antemeran-dola teo aloha, Rivo Rakotovao, fisamborana, nisy fanampam-baovao voaray fa akohatra ny mpiambina manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izay miaramila amperinasa manao an'izay fiambenana izay sy Andriamatorina ny Rina Randriamasinoro dia nisy civil ihany koa raha ny fampitaham-baovao avy amin'ny fianakaviany hoe rehefa tsisy mpanao gazety tsony teny an-toerana, rehefa le somary nangingina efa arivariva iny dia nisy fisamborana manokana ny irsona tao anatin'izay dia hoe nisy fitondrana azy ireo tamin'ny toerana manokana dia nisy ny lako nahazo an'io civil io dia raha ny vaovao zay voaray avy amin'ireo fianakaviana ihany dia hoe hoe tokony ho tsaraina androany ihany koa zany ireo olona hafa voasambotra ireo saingy tsy voaresaka itsony moa malina tao anaty fampahalalam-baovao na teto amin'ny fandarina manokana fa dia hoe mbola any amin'ny hôpitaly ary nanao krizy misy manana olana amin'ny resaka fahasalamana izy io misy sary maro samihafa moa ato alefan'ny fianakaviana zany fa dia ho hitantsika eo ny tondranany zany vaovao rehetra izany fa manangona ny antsipriany zany tsika amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny resaka fanakaramana hoe fizarana volana toerana maromaro mikaro-baovao mikasika izany ihany koa ny mpanao gazety zany hoe tsy mbola afaka milaza ny antsipriany zany na ny tena fahamarinany zany zato isan-jato sika fa miconstitue na mipetraka karazana alerte foana moa zany ho anay mpanao gazety ny fahenona vaovao tahaka izany dia ny tranga tany avohim-peny tany ihany koa sy tsaraham-bahoaka moa zany le izy ratsorina ny androany kosa dia hoe lehilahy namono vady nikarohana nandritra ny tapabolana tratra ilay lehilahy nentina teny amin'ny toba gendarmerie rehefa avy eo tsy nanaiky ny olona fa mitaky ny amoana azy dia nitangorona ny olona nanaparitaka ny olona tamin'ny grenade lacrymogène ny ampitandro filaminana dia sy nipitika teny amin'ny trano fonenana dia trano ampolony maro misy taremarika samihafa mivoaka avy any mbola raisitsika anaty fitandremana tanteraka zany misy milaza fa 70 trano no may vokatrany misy milaza 90 trano dia mbola manangona ny vaovao ihany koa na fivoarany vaovao mikasika izany ny mpanao gazety moa zany amin'izao fotoana izao mazava ho azy ny fandarantsika androany tsy zahay atao amin'ny vondrona dreamine misy ny ABC rery any ho avy eto ny mpanao gazety avy amin'ireo fahita lavitra sy onjam-peo samihafa zany satria tombony isan'ny mpanao gazety amin'ny tian'io ity hitondra ny famakafakana ny firesana ny zava-misy ihany koa ho avy eo ny avy eo amin'ny Cool TV ho avy eo ny avy amin'ny BS ho avy eo ny avy amin'ny Dumone mazava ho azy ny dreamine ihany koa sy ny mpanao gazety samihafa amin'ny na antsoratra zany na amin'ny internet isy hiditra ihany koa rehefa avy eo amin'ny antso ataribia raha tsy misy ny fiovana eny an-toerana mazava ho azy ny mpanao gazety miparitaka amin'izao fotoana izao eny Analakely sy ny manodidina dia hitondra ny vaovao ihany koa zany iresaka amintsika eto ampita ny sary avy eny amin'ny avy eny fotony momba ny zavatra izay mitranga amin'ity androany ity zany ny zava-niseho fotsiny aloha manodidina ny Analakely tamin'ny androany maraina dia nitovy tsy misy valaka tamin'ny fipetra izay noraisina ho fifehezana ny fidirina ao Analakely omaly zany ny noraisiny ny teo anivo ny fitondram-panjakana antony miteraka ny fitoanana maro samihafa amin'ny faritra manodidina ny Antananarivo tamin'ity maraina ity ny fahamarony ny miaramila sy ny zandaro lasa sahirana mampiasa an'ilay hoe mpitandro filaminana satria le voambolona hoe mpitandro filaminana ao anatin'ny fampitanany vaovao satria midika zavatra be dia be le hoe mpitandro ny filaminana kanefa raha ny zavatra nitrangamaly dia fisamborana no nitranga tena fitandrona filaminana mihitsy ve no natao adevitra maro samihafa no manodidina zany fa tonga dia tsorina hoe ireo zandary miaramila polisy ampiasaina zany amin'izao vanim-potoana manokana misy ny firenena izao dia tahakatahaka an'izay ny Analakely eny zany hoe mitovitovy ny vaovao ihany koa tamin'ity androany ity dia ny fanambarana izay natao ny teo anivo ny FFKM zany manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena vaovao ary mikarakara izany namana teknisian ny miandato soratra lehibe ny sampatra vaovao Clarisse Lazarmana ao ambadika miaraka amin'ny teknisian dia ho alefantsika avy hatrany rehefa avy eo ilay fanambarana zany avy amin'ny FFKM ny eny kianja amin'izao fotoana izao ny namana mpanao gazety dia mandehandeha eny ary efa miantso eo efa misy ihany koa ny atao hoe vidéo na sary interview samihafa izay angonina eny kianja eny maromaro ihany koa atao anatin'ity fandarantsika androany ity ny zava-nitangamaly izay iverenatsika
Ny antony dia tsotra, misy zavatra maro hita taratra amin'ireo faneho-kevitra samihafa zany a tamin'ny zavatra nitranga omaly a, zavaniseho omaly teto amin'ny tany sy ny firenena dia iverenantsika ihany koa ato. Mazava ho azy moa zany fa dia fotoana andraisantsika vahiny ty anio ity. Iresahantsika ny zavanitranga ny vahiny a izay horaisintsika eto a, dia misy ny ray aman-dreny a mpanao politika manandratra-kefa amin'izay atao hoe fijerena saina tsy miangatra tsy mitanila ny fiainam-pirenena izay a, hijerenany mazava ho azy fa mitondra ny adevitra tsika any amin'ny taribaolana satria izay no tanjotsika tsy ny ataotsika hoe hitarany zavamitranga any amina tranga izay mitena anahirana fa tsy maintsy misy taribaolana foana zany ho resahana manoloana ny zavamitranga. Tsy maintsy andeha ihany koa ny ataotsika hoe famakafakany ireo vahiny samihafa izay ho asaintsika eto ho resa hiditra eto amin'ny plateau, efa misy izy ireo no tonga amin'izao fotoana izao a dia ho resahantsika eo ihany koa zany. Zay amin'ny ambangivangony ny fandaharantsika mandritra ny ora maromaro arakarak'izay tonaky ny zava-misy ho amin'ity tontolo andro ity zany a. Misy toromarika samihafa moa zany ampitain'ny ireo ataotsika avy amin'ny collectif des candidats fa eto moa zany mampanao gazety dia manao antso avo a ny hoe tsy maintsy mitoetra ho mpanao gazety zay zany hoe tsy natao apita toromarika avy aminareo izay partie prenante na hoe mandray anjara ao anatiny zao raha ifandroritany samy mpanao politika zao a, tsy anjaranay no mitondra ny fanentanana momba ny zavatra atao nareo fa rehefa misy fe zany hoe zava-mitranga dia anjaranay no mitatitra an'izay zava-miseho zay fa momba ny fandamina samihafa dia asainay ireo ny collectif des candidats andefa ny olona iresaka ny zava-misy eto amin'ny plateau a, satria izay no anjara ndraikitray a miresaka an'izay zavatra mitranga izay zany. Dia misy ny toromarika samihafa ho an'ireo mpiatsehatra eny an-kianja amin'izao fotoana izao a, misy ampahany voaraika eto saiky tsy afaka tsy apitan' zany ny tena mampanao gazety a, fa ireo tompon'antoka sy ireo tompona andraikitra amin'izany no entanina ho tonga etỳ studio a iresaka sady mba afaka antanina ihany koa hoe no hoe toy ny ahoana ny fandaminana an'izany rehetrarehetra izany. Mpanao gazety eny sur terrain eny moa zany rehefa manangona ny vaovao ka mahalala ny antsipriany momba an'izany rehefa aveo ka tonga eto a dia afaka ihany koa milaza ny mombamomba izany. Nanomboka nyity tontolo andro ty aza ny ary ny fanambarana nataony FKM Yuma Réunion avy hatrany a dia arahantsika zany dia ampandroso avy hatrany ihany koa tsika eo anatin'izay rehetrarehetra zay a ny vahintsika eto amin'ny plateau. Manao zao antoko zao ny fiangonana kristiana mety Madagasikara. Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanombotra sy anjera anapotika sy andrava ary an'olona sy ambony iray. Antsoavo ry vahoaka malagasy ry kristianavana dia mpiatsehatra amin'ny lafiny politika. Ho aminareo ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiangonana avy amin'ny fanahy masina. No ny toetra fa misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiny isan-karazany izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny FKM dia miantso hatrany sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ampilafika rehetra mba haletrahana amin'ny laony ny filaminana sy tadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka toyina tokoa moa no avelantsika amin'ny hoavy tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana ko manoloana ny olana menjady iaraha mahita ny FKM dia miantso atsahary ny fampiantsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manaraka izany dia anohy ny fanatonana amin'ireo kandida 13 hatrany koa ny FKM ny fitadiavam-bahaolana. Ny FKM dia manentana ny rehetra hisoroka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tonona mbavaka ho an'ny firenena hatrany ny FKM ka hijoro manrakariva amin'ny fahamarinana. Iombantsika manrakariva ny Andriamanitra Antananarivo 7 Oktobra 2024 amin'ny anaran'ny filoham-piangonana miombona atao amin'ny FKM ny révérend docteur Irako Andriamasoa Mpitandrina filohan'ny FKM, pastora docteur Akotsafo Teny filoha FLM, monseigneur Wilson Jean de Dieu filohan'ny ICAR ary monseigneur Navé Samuel John filohan'ny EM. Manao zao antoko zao ny fiangonana kristiana mety Madagasikara.
jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanombotra sy anjera anapotika sy andrava ary an'olona sy amboniray antsoavo riva aoka malagasy ry kristianavana ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika ho aminareo ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary ny fimbonana avy amin'ny fanahy masina no mitoezafa misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiny isan-karazany izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny fefikaima dia miantso hatrany sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ampilafika rehetra mba aletrahana amin'ny laony filaminana sy hitadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka toyina tokoa moa no avelantsika amin'ny hoavy tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana ko manoloana ny olana mejady iaraha mahita. Ny fefikaima dia miantso atsahary ny fampiatsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manaraka izany dia anohy ny fanatonana amin'ireo kandida 13 hatrany koa ny fefikaima ny fitadiavam-bahaolana. Ny fefikaima dia manentana ny rehetra hisomoka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary makahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tonona-mbavaka ho an'ny firenena hatrany ny fefikaima ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Iombantsika mandrakariva ny Andriamanitra Antananarivo fa 3 Oktobra 2020 sy 2020 amin'ny anaran'ny filoam-piangonana iombona ato amin'ny fefikaima ny révérend docteur Irako Andriamasoa Mitandrina filohan'ny efitsikaima, pastora docteur Kotsavo Teny filoha FLM, Monseigneur Wilson Jean de Dieu filoha Ikara ary Monseigneur Nabe Samuel John filohan'ny EEM. Dia misaotra eny ary efa naverina indroa mihitsy natao fananina mihitsy naverina indroa ny fanambarana nataony fefikaima teo. Ny antony dia tsotra isan'ny ray aman-dreny lehibe ny rotsaka ny tarika eo amin'ny fifampienoan'ny malagasy ireny ray aman-dreny eo anivony fiangonana efatra anivony fefikaima ireny. Zany tsy midika hoe ny fefikaima ireny ray aman-dreny fa zareo aloha nanao zany dia etotsika izay raha misy hafa mirotsaka ao anatin'izay koa dia arahaba soa arahaba tsara fa hatreto aloha zany dia mbola zareo no nroso tamin'izay dia ny antso ranao antso avy izy ireo manoloana ny zava-misy na rahantsika teo ny enare raka nambara teo dia mitoy ny fandaharatsika amin'izao fotoana izao mbola marobe ny vahiny samihafa ifanimby eo rehefa avy eo fa efa eto am-plateau ny mpanao gazety ka eto miaravanao rahalahy inona ny vaovao avy aiza ianao dia manahoana ny anivelany fa za moa efa teto hatramin'ny maraina. Oui, miarabanao enikaja rakotomanatsoa miarabatsika rehetrarehetra ihany koa ny tokantrano any amin'izay toerana rehetra misy atsika any manaraka mivatana izao hangaretona izao mitoy ihany moa izy ty araky ny voalazan'ny kandida omaly fa tsy mijanona ny tolona sy ny fitakiana ny zavatra misy aloha dia ny rahantsika nahita omaly reny efa nisy ihany koa le fanambaran'ny FFKM zay efa naseho atsika teto ihany koa fa raha ny zavatra misy eny Akianja amin'izao fotoana aloha dia mbola milamindamina izay zany no azo mihizana azy amin'ny ankapobeny milamindamina ny teny anosy ihany koa satria ny tamin'ny maraina teo zany raha ny vaovao sy ny loharano vaovao azo dia hoe tokony no maraina teo no niakatra fampanoavana ny voasambotra omaly ao anatin'izany moa ny secrétaire général ny antoko tim zany dia efa niatrana teny atoerana ihany koa ny mpanao gazety hoe aka fanampim-baovao mahakasika izay fa raha ny zavatra nisy aloha zany tena maraina tamin'ny maraina sy ny amin'izao oro zao ty sary ty zany zao sary avy eny atoerana mihitsy dia izao ny zavatra misy eny milamindamina ny mpitandro filaminana moa efa azo lazaina hoe efa andavanandrom-piainana angambany izy io efa tsy mahagaga intsony hoe raha vao misy hetsika na zavatra mamofopofona hoe fanehoan-kevitra na zavatra takiana ohatr'izao dia tsy maintsy efa
izy ireo no miatrana voalohany ary maro anisa eny amin'ny toerana dia amin'izay fotoana izay tsy ny hoe encadré an'le vahoaka araky ny tokony ho izy mba hialana amin'le foara-pefy zany fa mety misy hafa mihitsy raha ny fahitantsika ny zavatra nisy hatramin'izay sy ny anazy le tsangaomaly reny dia izao ohatra zany ihany koa ny any amin'ny partiany Analakely sy ny manodidina mbola manao nandray le sary eny Analakely ny Analakely amin'izao fotoana izao ny mpitandro filaminana voaresaka teny ihany koa io Analakely izy io ka Analakely izy zao dia efa voaresaka teo ihany moa ny hoe mpitandro filaminana azontsika tsara fa efa tsy maintsy miatra aneny zareo ny amin'ny partiany Beoririka sy aty amin'ny partian'le Ranomaimbo iny raha ny eno ihany koa moa zany dia mbola mivarotra reo mpivarotra mifanerasera ny olona milamindamina ihany koa fa ny hitrany Analakely zany somary misy an'izay hoe fitohanana lavareny zany na ny amin'ny partian'iny Akorondrano sy Akazomanga iny moa zany ny tena ahitana an'izay ny amin'ny akapobeany zany dia mbola milamindamina loatra eto izay nefa tsy midika hoe hijanona na hoe tsy hisy ninona zany fa araky ny fanapanan-tenaina satria ireo kandida reo vonona dia tsy maintsy isa izay etsika ho fanamafisana ny fitakiana izay raha fehezina aloha amin'ny akapobeny hoe ny zavatra tena takinany dia tsotra zany hoe ny sary verina amin'izay tena ho takitsika ny miaraka amin'reto kandida 120 reto zany dia ny momba ny atao hoe ny fiainatsika ankehitriny izay aloha zany hoe ny fiainatsika ankehitriny efa raha mahita reny adi-piainana ny tsy fandripahalemana ireny zany no anisan'ny takina io ihany koa ny hoe ho an'ny taranaka atsika ny aoriana izay ihany koa anisan'ny takina ireo kandida ho filoham-pirenena ireo zany dia avy eo ny fisiany fifidianana madio sy mangarahara ary antoky ny fifandimbiasam-pahefana dia ihany koa ny famarina toerana ara-politika moa zany izay mifandraika amin'izay dia petsapetsaka moa zany ny olona manontany tena hoe tsy misy lalana afa-tsy zao hoe fidinana sy firosoana eny amin'ny kianjan'ny 13 mai zao ve no tsy maintsy hirosoana raha hitaky an'ireo hoe ho an'ny fiainatsika ho an'ny fiainan'ny taranaka ny aoriana ho an'ny fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra zay zany fantaniana petraky ny olona hoe tsy misy lalana afa-tsy zao ve ny aratsika nahita fa izao angamba ny farany satria efa maro ny fampiresahana natao efa maro ny dingana natao ahafahana mandamina an'izay efa maro ihany koa ny resaka efa ny aratsika nahita teo io moa zany le FFKM io mbola manamafy an'izany ihany koa hoe tokony isy an'izay fampiresahana izay efa maro zany ny fampiresahana sy ny fampidiniana saingy tsisy ny aino atreto aloha dia izay zany no antony ary tsy maintsy hidirana amin'izay hoe faneho-kevitra miaraka amin'ny daholo be izay misotranao Gaëtan Ndratsilava mbola vao santatra ambavarano iny manesa be mbola faniry Razafy Manantany mpanao gazety avy eo ny fahitalavitra MBS sy ny onjapeo ianao tena azo antoka fa vao maraina fampianto zay mirahalahy amin'ny 10 maraina dia efa mioma efa misasa ony izy zao hidina surter efa pare inona no vaovao zoglahy miraba ny Kaja Rakotomanantsoa miraba ny Gaëtan Ndratsilava isika rehetra zay manaraka ity fandarina angaretina zay ifandrombonana ireo fahitalavitra sy radio zany miara mampita ireo vaovao maro samihafa ao anatin'ny etsika ny kandida zay fatatsika moa zany efa nanomboka tany amin'ny volana ray tany mihitsy zay etsika ny kandida zay tamin'ny alalan'ny fanambarana ny fivondronan'izy ireo ny fanambarana ny etsika maro samihafa fikasana mihevitra amina toerana zay mihidy sy ny sisa dia tonga amin'ity androany ity omaly tena ikanja dia androany moa zany izy ireo mbola nanamafy ny amin'ny hoe tohizana trany ny tolona zany amin'izay etsika izay raha ny vaovao maro samihafa moa zany ny lalana fidirana ao Analakely dia mihidy daholo saika amin'ny akapobeany fandresahan'ny Gaëtan sy Nkajy teo zany dia mitarika fitohanana indrindrandrindra le amina toerana zay somary ivelan'ny vilona zany na mpivoatanana zany na zany na tsy zany dia ny antso zay efa ny fampitany ireo kandida sy ny mpanoana azy dia ny hoe hanatanteraka ny tolona trano zany ka ny kanja ny 13 Mai
no ifampitonany ho an'ireo mpiaradia aminy. Ny maraina aloha zany raha ny niodikodinana teny satria misy fotoana mandeha fiarakodia, misy fotoana ihany koa miezaka mandeha amin'ny alalan'ny kodiaran-droa zany ahafahana zany miditra angaikana satria tsy maintsy miodina ny tanàna mijery ny zava-misy. Dia aty Ambohijatovo aty dia manoloana tsy lavitry ny Tsangamato dia feno olona amin'izao fotoana izao zany miandry ireo kandida aty ambadiky ny fivarotam-boky ihany koa izay le midina avy any Ambohijatovo mahazo an'le Mantso iny ihany koa dia feno olona amin'izao fotoana izao ary tsy lavitra izay ery amin'le toerana kaikaiky ny planeta ambadiky eo le ohatry ny ho any Antaninarenina iny zany sy ambony eo dia feno olona. Natia Analakely ambadika moa zany sy mihazo an'iny be ririka iny dia ohatran'ny sary omaly ihany misy andehan'olona maromaro mipetrapetraka tena miandry amin'izay fahatongavan'ny kandida izay. Nanoloana n'le zavatra ny trangomaly zany zay nitsikaritra dia hoe betsaka ny faneom-pisaorana raha nahitatsika tamin'ny tambajotra sosialy betsaka ny faneom-pisaorana nataon'ireo olom-pirenena zany tamin'ny kandida hoe ay tena anao tokoa reto kandida zay mantsy le famendrofendrona hoe tsy ho hita fa nareo ihany no sorony eny de ary ny kandida no nialoha lalana fa na ny olom-boafidy ara dia nalefa ny kandida mihitsy nareo na olom-boafidy manao samboady aza marina fa ao anatin'ny andraikitra nareo misy immunité nareo ianareo ihany koa tilino vahoaka amin'izay nifidy anareo fa any ambadika anareo fa izahay kandida aoka no hitarika azy satria dia misy foto-kevitra goavambe ho an'ny firenena sy ny fiandrianam-pirenena sy ny tanitandalana dia zay le adefitra mandeha amin'izao fotoana izao dia ny kandida ny alohalalana zay zany zavatra tsikaritra tamin'ny tambajotra hoe tena misaotra satria zany reo kandida reo zay nampanantena hoe ho avy dia tonga zany akoatran'izay ny amin'ny hoe mahazava-dehibe an'ilay fijoroana izy ireo ary raha isika teto amin'ny fandarina teo tamin'ny 4 nomaly no ny farana fa ny kandida hatrany tamin'ny 3 tanoany zany mbola sur terrain zany hoe nanomboka le tamin'ny 10 sasany teo tamin'ny 10 moa zany tanoany na tamin'ny 10 latsaka nisy olom-bavam-bahoaka ny teny amin'ny faritry Mahamasina fa ny kandida avy eo no nanantona an'izy ireo nanomboka tany tamin'ny 10 sasany tamin'ny 12 tanoany dia nanantona ny hetsika zany teny Mahamasina zany ka hatrany amin'ny tamin'ny 3 ora tanoany ianjana be no mitazona an'izany hoe endurance na olona zany fa zay le izy hoe nisany le fasahiny inga tahina Razafinjoelina zay kandida larina voalohany ao anatin'izay fisariana zay avy amin'ny firaisankina ny tanindrazana nitondra tenyireo kandida omaly rehefa nitsidika ny filohan'ny Anjomara Rivobaovao Andriamatoa Andry Rajoelina kandida larina fafito Andry Robel azafadiny Robel ihany zay metimety kokoa Robel ihany zay manko nanitiako hoe larana fafito ARB rehefa nitsidika satria tena eo foana zany le firaisankina dia izy no nitondra teny ireo kandidany amin'ny hoe tsy ataonay hiampihemotra anay mihitsy ny fanakatsakana na famendrifendrona fampiororona editseroa fa dia ireo zay mijoro manao ny ezaka rehetrarehetra zay nisy ny fisamborana maromaro omaly misy ihany koa ny fandratrana sy daroka resahako zay rehefa aveo satria misy tovolaza ihany koa fa misy mpitolona ray ihany koa mpanaradian'ireo kandida reo zany mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena zay voadaroka raha ny vaovao fantatra dia any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao ka Andriamatoa tahina Razafinjoelina zany dia nampanantena mandrakariva ho an'ireo mpitolona mpanarady ho an'ireo kandida zany sy ho an'ny vahoaka raha ny hafatra zay hitantsika tamin'ny interview tsotsotra ny amin'ny hoe tsy memotra fa mindrosatrano ny tolona dia mitoy tamin'ity androany ity tahaka izany ihany koa tahaka izany ihany koa Andriamatoa Ravalomanina Marika zay nasamborana ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara satria ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara raha ny fahafantarana azy dia larana faharoa ao anatin'ny fitantanana izany antoko izany ary nahasamborana ihany koa ny mpiambina azy io moa betsaka ny adefitra tamin'iny azontsika resahana zay rehefa aveo hoe inona tokoa le zavatra nitranga tamin'iny satria ny ataon'ny mpiambina dia tsy vitany mpiambina ihany fa miaro samihafa manko le hoe miambina fotsiny fa sady miambina izy no miaro
izay no niatohan'ny lalàna azy sy andohavan'ny vahoaka karama ny mpitandro filaminana ny zay mihitsy Gaëtan Retsilavo ny zoan'ny ancien président zany dia 12 ny mpiambina na ny garde du corps zany zay ny ao anatin'ny lalàna manana mpiambina 12 fa raha ho amin'ny filoha Marc Ravalomanana mbola tsy feno zany le 12 dia nisy tam'le teo aloha taorina le tany Antsirabe dia 3 nosotomony teo anivon'ny fitondram-panjakana ny fandrindrana ny fiambenana le ny ancien président reny na reny amin'ny androm-panjakana reny dia ny primature no miandraikitra azy dia ny teny primature moa zany namoaka an'izay taratasy zay dia hoe miverina nareo dia rehefa miverina nareo mpiambina filoha Marc Ravalomanana dia tsy naverina zany izy 3 mirahalahy zany lay taorina nientsika ny congrès party ny antoko Madagasikara reny zany efa tsy naverina dia nisy indray zany zao fisamborana njahatra nitranga tamin'ny sary zay miparitaka omaly dia rehefa nidina tetỳ Ambatonakanga ny azo an'Ambohijatovo zany fiarana filoha Marc Ravalomanana candidat larina fahadimy dia nisy ny fandefasana bomba mandatsa dranomaso zany zay nalefa ny zandary dia ino no niezana mpiambina zany natosika satria zay hoe le asa fiambenana sy le asa fiarovana zany tsy maintsy miaro izy lay olona zay arovana zany eo no mety hoe mba tsy ho sepitra eo ihany koa ny hoe mba tsy ho sepitra ihany koa reo mpiaradia am'ilay olona rovana na mety ihany koa hitarika zavatra hafa zany reny satrin'izany mety misy asa vanjanafo dia mety isy fiatraikany tamin'ny fiaradia ary ohatran'izany koa nahazo any Tahina Razafinjoelina candidat larina voalohany satria izy dia niteny hoe akoatra ny mpanaratra izy dia nisy bomba mandatsa dranomaso ihany koa ny tao ambany ny fiarakodia zany zany misy risque lehibe zany eo amin'ny resaka filaminana zany izy no afaka hiantoka ny amin'ny fahampitena firetan'ny fiara omaly aza moa zany dia atao anatin'ireny sakoroka reny dia nisy zay hoe fanindromana ny fiaran'ireo candidat misy efatra angamby izay Tahina Ravalomanana Marc, Roland Ratsira, Yajo Andrenanarivelo, sotasotaina ihany foana ny Tahina Razafinjoelina Ratsira koa mba toetra nisy an'izay iza no afaka hiantoka zany raha ohatra ka hoe ohatra an'izany ny fahasahin'ny sasany zany nanaparitaka n'le mpitarika sy le vahoaka raha sanatriny zany ka nitarika tamin'ny firetana zany trangany zavatra zany zavatozy zany fandratrana aloha efa hita reny hoe tena saha ary ny tena nanahirana le trango marika io samy nahitsika ohatra nisy fikasana saika moa anokatra le varavarana tamin'ny fiara nitondra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana eo daholo zany tsy maintsy hitandremana satria efa voasambotra lay mpiambina tsara manamarika fa miaramila eo manko zany zao tena eo anatrian'le resaka ara-dalàna ny fiazomany basy izay tsy teny ampelatana fa teny ambalahany teny ambalahany indray misy an'le fahazondalana autorisation na port reny nge na le lacrymogène le teo amin'ny parti NSC nge hita mihitsy hoe le candidat no raha sary hita zany le candidat mihitsy nivizena hoe hosotomba sy ny rehetrarehetra dia apitsika kely Gaëtan sy Enikadja zany le zavatra nitranga teo zany lay ataotsika hoe satria rehefa voatosika le lacrymogène zany le nahazo ny fiaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ny emotra le fiara rehefa niemotra le fiara dia tsy maintsy niemotra ihany koa zany amonjy an'le fiara zay mitondra an'le olona arovana le mpiambina sady mpiaro dia teo no niazakazaka zany le zandary ny sambotra azy eo amin'ny lafin'ino zany manahirana ihany satria olona aperinasa en mission iny olona iny mpiambina iny mpiaro iny irano fanjakana ampiasainy vahoaka malagasy ampiasainy vahoaka malagasy ary ny lalàna no maniraka azy ary mahafantatra an'izany tompona andraikitra eo anivon'ny sampana zany zay manao ny fitsinjaran'asa an'ireo mpiambina amina lehibe an'androm-panjakana sy miambina ny androm-panjakana dia misy an'izay fisotomana zay ny fisotomana n'le basy teny ambalahana sy le hoe mifahana sy sisa zany angamba de mety hoe fiomanana précaution satria betsaka ny zavatra tsy maintsy hitranga raha sanatry ny zany voakitika io nge manahirany raha ny tena volon-doha kely fotsiny
no voakitika na ancien président am candidat na am sénateur na amreto député reto a tena eo anaty any lalàna zany a de tena fantika an-dalàna raha mahita aritsika ho an'lo olona sy ny député de misy carte professionnel zany miaraka amin'izy ireo de misy mihitsy ny atsona mpitandro filaminana afaka miantso mpitandro filaminana izy ireo amintsika mpanao gazety any izy aneny hoe aleo malalaka faneny zareo ndray zany misy an'le hoe afaka miantso mpitandro filaminana raha ilaina zany de fidy reny mba anampy amina vezivezena sy fitandrona ny filaminana zany teto zany de zavatra mifangarika anakiroa mihitsy le izy ka iny moa nataontsika anatin'le fanazava-kevitra nytranga omaly ny amin'ny hoe miditra atseritra za zany ny ohatra manahirina ihany am'le hoe fitandrona filaminana maintien de l'ordre zany hoe inona moa zany fampandrina fahalemana ny zava-misy teny am'sehatra teny fa tena tsy azo lazaina mihitsy zany raha ohatra ka ny sary aloha zany de tena manalavitra misy fanambarana maro samihafa ao misy IDC CDI zay to ohatra hitako manao fanambarana any manameloka an'ireny afaka manazava koa pakasika an'ina de fandray moa tsika zany satria ny ivelany aloha tonga de toizany Gaëtan momba an'izay fanambarana IDC CDI zay fa nandalo masoko zay Gaëtan. Oui, izy io zany mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany fa miavaka kokoa ty tranga ity satria ny vaovao efa miparitaka rehefa fantatry zao tontolo zao fa ny candidat zany miady mafy ny amerenana an'izay tandalana zay miady mafy ihany koa am'le hoe isin'ny fifidianana madio zay ihany ho any averimberiko foana satria zay zany mitandona ty hoe anakorontana reo na hoe mitady korontana ampijaly ny vahoaka anatin'ny crise ndray fa mba isiny zay fifidianana madio zay zany tena takiny efa hitantsika moa reny ny France 24 efa namoaka vaovao ny TV5 monde ihany koa efa namoaka ny vaovao omaly le zavatra nitranga teny amin'ny Analakely sy ny manodidina iny de ny IDC CDI moa zany tsorona eto aloha fa ny antoko malagasy miara-miainga no mpikambana ao anatin'izy io ny IDC CDI zany fondrona antoko centriste de io misy firenena maromaro ao anatin'io IDC CDI io ka ny antoko malagasy miara-miainga zany de isan'ny mpikambana ao anatin'io IDC CDI io ary voaingana teo ary ny filohan'ny antoko zany moa sady candidat ihany koa no lany voafidy ho filoha lefitra ny io antoko io taty amin'ny faritra Afrika zany le fivorena farany teo manana envergure iraisam-pirenena io antoko io ary zareo de mivoy hatrany ny resaka hoe ny fanatsarana ny maha olona mivoy hatrany ihany koa ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana sy ny fametrahana ny tandalana tany demokratika de zay zany ny antony nahatonga azy ireo nyteny satria misy an'le mpikambana ao anatin'ny DCCDI zay ao anatin'ny MMM zany de ny filohan'ny antoko MMM sy ny loolona misy loolona naratra ihany koa zay naratra omaly Ndrinarabe zay naratra omaly no ireny tranga reny zany nanamafisany DCCDI an'le fanambarana navokany izy ireo omaly hoe hojerentsika mantsy le hoe izy ireo zany de miombokevitra tanteraka amin'izao atolona sy ny ady ataon'ny candidat raiky amby folo zao zay zany ny fean'le fanambarana nataon'ny CDI de akoatra zay izy ireo ihany koa de manameloka ny faneriterena izay ataon'ny mpitondra amin'ny tsy fahafahana maneho hevitra satria anisan'ny hoe tena fokevitsijoroany zareo zany de le hoe tany mahindrahindra ambony an'izay hoe demokrasia zay karaha demokrasia tsy misy an'izay hoe fahafahana maneho hevitra zay de tsy demokrasia ny anarany izay zany ny antony nahatonga an'zareo namoaka fanambarana hoe melohanay tanteraka ozy izy ny herisetra ohatranyamiko hoe Gaëtan alefatsika ao namana teknisiana mba ho hitan'ny olona koa le fanambarana raha misy fanambarana samihafa ny namana faniry de zay mangataka ihany koa zareo hoe tokony isy ny vaolana am'izay hoe fanomezana olona an'io hevitra ankalalahany mba isin'ny filaminana sy ny fisin'ny stabilité politique moa zany eto amin'ny tany sy ny firenena zay zany amin'ny akapobeany le fanambarana navoakany zareo omaly oezatsika alefa ihany moa zany ty reo fa zay amin'ny akapobeany mahakasika azy Antsipriany iny satria
zay zany no karazana réaction samihafa ny aingy be lehibe izy io ary marina voalazanareo amin'ny rahalahy teo fa ny sehatra raisam-pirenena zany amin'izao fotoana zao zay zao manana ranom-baovao ihany koa zay toneviny ABC ny amin'ny hoe misy fivoriana miaingy any foibe ny firenena mikambana any izay resana Madagasikara ny vondrona afrikanina ihany koa manaraka an'izany hoe amin'ny miona amin'ny masovo misy masovo zany eto mifampiresaka amin'izao fotoana zao asa hoe inona no amadika zay ny azo antoka aloha tsy mitazapotsiny anjavataka irena ny sehatra raisam-pirenena fa ny tena fantatry ny rehetra ny satria raha ny datin'ny androany fa 3 volana oktobra ny mbola eto atoerana ny avy amin'ny firenena mikambany mahita zava-misy ary reny vaovao zay nandeha amin'ny France 24 mandeha amin'ireo fahitalavitra na ihany koa amin'ireo gazety samihafa ny ivelany any dia atsapany zao tontolo zao fa misy hetsika ao Madagasikara ary tsy manaika amin'izay hoe firenena fanjakana tsy tandalana izany ary mbola mitohy androany izy ary io le niteneniko hoe omaly zany mbola somary miandriandry ny rehetra hoe tena ho avy ary kay tena tonga tokoa le candidat miaraka ny solombavam-bahoaka ny candidat ny rafitra eo aloha ny olom-boafidy ny aorina ny vahoaka taorina mitarika fikambanana mbola misy mitarika fikambanana tsy atao politika satria zay mbo misy vahoaka zany tany arina tany fa ny zava-misy zany de hoe fa mifo mihetsiketsika le vahoaka ary misy ary fantaniny maro mantsy faniny hoe misy ve androany misy ka efa tramin'omaly iny hatramin'ny maraina mbola misy manontany hoe misy ve androany misy zara kakabe rehefa nandeha niodina misy mitondra saina misy mitondra saina mihitsy ny olom-pirenena andeha tena hoe hijoro iaro mitondra sainam-pirenena malagasy hijoro iaro ny tanindrazana de misy marobe zany taty Analakely sy ny manodidina zany io moa zany fomba fiasa foana io fomba fiadin'le hoe ambaratsika hoe le mpandrava hetsika zany amin'le hoe le andravanan'le olona ankivorvo fa tsy mahasakana an'le olona zany zay maka toerana malalaka de ahafahan'izy ireo vondrona zany zay ny zava-hita zava-misy hita io maraina io zany manodidina ny Analakely zany tena efa vonona le vahoaka hanampy tosika an'ilay candidat sy le olom-boafidy hiditra ao anatin'le kanja ny 13 ary raha nijery asika omaly tamin'ny tambajotra sosialy satria misy fahatsakana hevitra ihany na hoe fitsapahakevitra ihany matetika mandeha amin'ny tambajotra sosialy akoatra ny fisaorana an'le candidat zany de teo ihany koa zany nikaja sy Gaëtan Retsilavo misy faneho-kevitra tampoka ny amin'ny hoe omaly zay tsy tonga fotry ny tampoka be le izy tsy hitany le ningana fa tsy maintsy tonga zay androany de tamin'ny faneho-kevitra tamina Antsoatarby tamina radio anankiray ihany koa de misy mareny hoe tena nanenenanay tena tsy tonga zay omaly fa ho tonga zay ary manao organisation fahatongavana zay zavatra zay zany dia atsapana avy hatrany fa manomboka miainga le olona teo manko ny zavatra tsikaritsika zany nandritra n'izay ataontsika hoe tsika moa anatin'ny asa fanao gazety nahita ny efa taona maherina 10 taona latsaka ny faneho-kevitra ireo mpanao politika antoko politika fikambanana maro samihafa na zo mpanjivy io na antoko politika samihafa ny MMM koa nge tratran'izany nanao congrès any antoko tima tratran'izany ny atoko SVM tany amin'ny faritra avaratra tany Andriamato Rajaonary Mampianina nisy fotoana mihitsy ny sakana niaraka n'Andriamato Rivo Rakotovao ny rehetrarehetra zany zay mba nanio hevitra zany teto amin'ity firenena ity nandritran'izay efa taona mahery zay hatramin'ny zony mpanjifa hatramin'ny taxi ny rehetrarehetra zany dia tratran'ny endriky ny fampirorona avokoa ary efa tratran'izay fampirorona zay de ohatrany hoe natahotra zany le malagasy retany tsy mitsitsy de zay ny ohatrany tafiditra tao anatin'ny lohan'le malagasy zany nandritran'izay 10 taona latsaka lasa sarotra aminy mamantatra de ohatrany nisy an'ilay somary fisalasalana kely Kozoky Arfidy fisalasalana kely na le miaraba Zoby Arfidy na hoe hésitation fa iny omaly iny zany de ohatrany hoe namela ny tahotra le mpanaradia amin'le candidat sy le olom-pirenena tany ambadika tany am'izay dia lasa misy fahatapahakevitra hoe ndao fasahina fahatapahakevitra ndao araranga fa tena efa tena mijoro reto ray aman-dreny reto satria ray aman-dreny zay mba tokony efa mba hanana toerana mahizazy eny amin'ny fiarahamonina kanefa dia manao ny fijoroana lehibe miaraka amin'ny olom-boafidy
solom-bavam-boaka sy ny olona mitondra amin'izay hoe tena tolona zay raha ny nambaran'izy ireo amin'ny famerenana ny tanotandalàna sy ireo fanatsarana ny tontolom-pifidianana ho avy a dia misy fitombony zany amin'izao fotoana izao a ny fiazakazaky ny vahoaka mandeha amin'ny tanjotra dia zay le nyteneniko teo hoe misy mitondra saina eny an-tanany eny sainam-pirenena malagasy ary dia misy zany a mamonjy ny toerana zay manodidina nanaraka eto satria atreto moa zany ny candidat zany a dia hoe objectif hiditra eo amin'ny kianjany 13 mba ahafahana mitondra an'ireo hevitra sy fitakiana zay efa nentin'izy ireo tao anatin'izay volana ray mahery zay farany amezako an'izy any amin'ny ankanja misy hoy tovolahy ray zay mpanaradi mpitolona ty hetsika nataon'ny candidat ty ihany koa voadarika civil izy io zany civil dia eny amin'ny urgence eny amin'ny hôpitaly eny peflou eny zany a nisy fitazomana anazy a tany mitoby tany a dia avy eo izy tokony eo diferena zany a dia diferena dia miandro ny toy entsika fa anisany zany efa mijery zay tokony atao aminy koa zany a ireo mpisolo vava ireo tompona andraikitra zay nalefa an'ireo candidat amina trangan-javatra ohatran'ireny zany dia hoe tsisy avelavela ho azy ho an'ireo naratra na misy an'izay hoe antsojay fisamborana sy sisa zay zany a fa efa manana fandaminana zany ireo mpahilalana mpisolo vava n'ireo candidat mba ahafahana zany a miaro hoy izy ireo zany araka mifampitana ny mpitolona zany a sy ireo mpanarady ho an'ny maratra dia tsy maintsy atao ny fitsaboana ho an'ireo antsamborona dia tsy maintsy atao ny fiarovana azy ireo izay zany le endriky ny zay zany miainga amin'izao fotoana firaisakiny io aloha anamafitsako kely an'le nitenenao teo misy mitondra sainam-pirenena sy ny sisa sy ny sisa hitatsika fa ny filohan'ny antoko APM ihany koa le nanao interview miaraka amina saina teo amin'ny ACC omaly ka raha ny ho amiko manokana aloha raha mifahitako a dia tsara raha ohatra ka hidina eny akianja ihany a dia mitondra an'izay sainam-pirenena zay satria izy ty ne ohatran'ny hoe ady ho an'ny fiandrianam-pirenena iarovana zay fiandrianam-pirenena zay a anadratanao ny mahamalagasy anao a dia amiko manokana aloha zany ny fijeriko dia tsara zany hoe raha ohatra ka makiny akianja le olona dia mba mitondra an'izay sainam-pirenena zay tiako nefa voaresaka moa fa ny fahitako azy dia zay no tsaratsara karazana fanetanana mihitsy izy io zany ataony eo anivon'ny collectif amin'izao fotoana zao hoe mila manana sainam-pirenena dia sarotiny amin'izay resaka fiandrianam-pirenena zay fa nresaka an'le resaka civil ny samborona teo a nisy fanamarena maro samihafa nampitahin'ny fianakaviana mihitsy ny amin'ny hoe tena efa ohatran'ny karazana fampiororona mihitsy zany mamotranga ary misy karazana fampiasan-kery tsy ara-dalàna niatra tao fa mbola tsy azoko moa le antsipriany fa nira zava-manantany zay mitondra an'izay tsy voaresakitsika tamin'ny vaovao izy io mantso maly ary tsy voaresakitsika teto amin'ny fandaharana ihany koa satria efa tsy dia nisy olona tsony tao anatin'izay fa vaovao lehibe fa niry zay nitsipianao teo zay hoe misy ny fiarovana raha misy ny zirariny iarany zany ary tsy mitazapotsiny ireo anivon'ny collectif des candidats fa mametraka mpisolo vava ary miroso amin'ny ataontsika hoe fitsaboana ihany keo fa zao tsy ny collectif des candidats fa misy ny solom-bavam-bahoaka izay teo anivon'ny mapara ny solom-bavam-bahoaka rosy nanao faneho-kevitra ihany keo ka ny fisamborana maly jerentsika kely nge ilay faneho-kevitra fanontaniana maro samihafa zany napetrany ary zay moa ny hoe malagasy malagasy tsy afaka foana zany le hoe tena malagasy rehefa manoloana ny zava-misy maromaro ny fanontaniana ndreny fisamborana ty miaramily ty sary ty zany manahirana be satria zandary misambotra miaramily tena manahirana tsy de mety loatra tsika zany sy ny fiaraha-miasa sy ny sisa zany fa lay fanambarana napetraka fanazavana nety ry solom-bavam-bahoaka rosy fanontaniana moa zany napetrany mba atao lehibehibe kely fa ohatra nefa tsy de mahatazana loatra tahaka an'izao zany le izy ifandraisantsika teo izy ty fa eto solom-bavam-bahoaka no miteny ary c'est pas n'importe qui solom-bavam-bahoaka izay azo ambara fa tsy miala amin'ny fifampitakotsonana amin'ny eny amin'ny faritra ivo zany solom-bavam-bahoaka rosy zany ary azo ambara ihany koa fa isan'ireo solom-bavam-bahoaka miaro ny filoham-pirenena teo aloha ary nanaty tazy hatreny amin'ny arrivé araka ny nambaran'ireo ny fanontaniana hoe mananjoanana garde du corps ve ny ex-président valy ny eny mananjo hitazonastapedina ve ny garde du corps valy ny eny hoe manana permis de port d'arme izy nampiasain'ilay garde du corps ve le fitaovana
nanambana ve izy sa teny ambalahany, ny valiny teny ambalahany, manana permis de port d'arme ve izy, raha eny ny valiny averena zavatra miaramila ve motsy fa mametraka fanontaniana ihany zany ity solombavam-bahoaka ity. Ohatra anankiray zay tsika hitenenana misy zavatra mihoatra ny tokony ho izy eto amin'ilay firenena. Misy tranga kely nikanja sikay atao ohatrohatran'izao ihany tsaingoa kely mialatsiny any rahalahy nikanja tsarotsika tsara tamin'ny fotoana ny tetezamita dia nisy hetsika nataony force d'intervention ny gendarmerie nationale FIGN tamin'ny taona 14 tanoana asa tsarotsika tsara zay. Dia ohatran'ny hoe karazana nana ohatran'ny fiokona tao anatin'ny tao ny FIGN noho ny anto fitakina marobe mpiasona moa zany colonel Raymond zany zay efa lasa zany anisan'ny tao anatin'izay. Fa tsaroko tsara mifaneho-kevitra ilay mpitarika zandary, za tsy teny izy fa manana andraikitra izy miaraka amin'izao fitondram-panjakana zao amin'izao fotoana zao hoe aloha adiny samy zandary io fa tsy tokony hidirana force hafa zany hoe tsy tokony hidirana zany miaramila na polisy. Dia rehefa tena mijery an'ity zany fantatry reto zandary reto ani satria ny renseignement ananandry zareo hoe ny renseignement na fanjakana inge ambany soka ny mpitondra fanjakany ary eny amin'ny terrain dia mandeha be ny renseignement dia hoe miaramila inge io olo io fa inona le endriky le fasahina miverina manko amin'le raha tamin'izany fotoana zany ny zandary teto Antananarivo nanao ny dia ataoko hoe imaîtriser nefa za tsy teteny an'le hoe fanafiana moa zany fa manahirana be zany zany mahery be zany fiteny gasy zany fa hoe ny fomba mifehezana lay hetsika nataon'ny FIGN tamin'izany fotoanandro zany dia tsarotsika tsara hoe inona nitranga tamin'ireny fotoanandro reny nisy nahafatesana mpitandro filaminana tamin'izany na asamboran'olona tao aorianan'iny zany ka eo amin'ny lafin'le hoe koro le manao an'izay trangan-javatra zay zany dia tena tsy maintsy hita andre manabe mihitsy efa nisy trangan-javatra ohatrany inge tsarotsika tsara ihany koa hoe tery amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo tary nisy fotoana kely zay fihetsiketsehana kely zay dia asa vadina miaramila sa miaramila dia nijoronony miaramila le izy manana firaisakina matanjaka be zay le isaky le koro ka tsika zany mahita ny trangan-javatra manotantenitsika hoe ahoana ny trangan-javatra ohatran'ireny satria samy hafa zany le koro ary le olona azo itikevitra tsara eo anatrehan'ny lalàna hoe ao anatin'ny asany izy en mission izy amin'ny fotoana iny manao fiambenana sy fiarovana zany. Raha ohatra zany nisy fahaviazan'le olona ngezabe narovana zany dia rehefa izy no tompona andraikitra ary na fianakavian'le olona narovana araka trapavoazana dia afaka manenjika an'ilay mpiaro hoe tsy nanao ny asany te olona ity dia zay no manahirana ao anatin'izao raharaha zao fa zokobe arifidy tokony efa haneo hevitra dia aloha kisaka kely dia zokobe arifidy am'fandaminana maromaro ny vidéo nalaza omaly misy an'le naman'iny natao interview dia mpitenenany eo izy Justin avany efa ratsio iverenatsika mihitsy vidéo satria misy zavatra be dia be azo fakafakaina mantsy amin'ireny hoe fa maninona le olona no eo na matahotra azy dia nalaza ihany koa le vidéo fisamborana ny rina Ndriamasinoro-Maly ho resantsika eo ihany koa iny ary ho fakafakaitsika zokobe arifidy avy tonga dia manivatsiva tonga dia tia plateau ataovy tsara ny installation amin'ny micro any manana mpanao gazety arifidy moa izy ty ho antanina hoe avy aiza izy tya iny izy iny takona kely nareo any an-tanàna any fa dia ohatra zay foana zoky arifidy rehefa manao itsin-dalana tonga dia efa izy zoky atiny micro anao ty ataovitaovy atoato fotsiny ny dia tonga dia manofa makafaka anytsika rehefa avy eo andao alohany mijery atsika ty vidéo ty le olo-pirenena naneo hevitra zany raha tsika aloha le vidéo ijereo tsara navelany teo le mpanao gazety fa mba lasa koa izy nandeha iny zany anankiray zany hoe anankiray iny dia avoakatsika ihany koa le vidéo nalaza be anankiray fisamborana ny secrétaire général ny tokotiko Madagasikara tahaka an'izao
ia tahaka niny isan'ny zavatra nitranga naniny re ny vidéo anankiroa reny hoe tena fanininana seo mihitsy a ny anankiray voalohany manao hoe misy olo-pirenenao izay mieritreritra ihany ny ainy mieritreritra ihany no momba azy fa raha izany aza dia nasa hoe ho avy foana ho tonga foana hijoro foana atao anatin'izay dia vidéo anankiray faharoa tena baraingo be deabe napetraky ny olo-pirenena hoe inona no eloka nataona dia matorina Randriamasinoro Omaly fa ny mpanao gazety afidra manandray be Omaly ny azakazaka eraka analakely iny dia sahirana ny azakazaka ary efa eto amin'ny plateau miarabanao zoky dao azy miarabanao enikajy rakoto manatsoa dia miarabatsika ny tokantrano rehetrany manaka ny fandarana miarabany namana Gaëtan Ndetsilavo izy aloha zao ny atao loneto fa badiaka manakiray mbola misotso Coca-Cola ery apitery fa reraka ny vazavaza faniry iny zavatra iny namana enikajy namana Gaëtan dia zana natsomazy teo iny fisamborana ny filohan'ny team iny secrétaire général teo ampitan'ny RMN dia misy ilo kely zay eo zany hoe 4 chemin zany eo dia misy ilo kely eo teo avokoa ny mpanao gazety no mijoro dia etsy ampitan'ny arabe zany hoe manoloana ny mosquée eo ampita no nipetsaka ny secrétaire général ny team zany hoe etsy ampitan'ny mpanao gazety zany amin'iny faritra misy ana iny dia tsy misy mpanao manifestation mialatsiny amin'ny tena zany hoe na iray azy teo amin'iny faritra nipetrahany secrétaire général ny team Randriamasinoro iny dia olona telo izy no mipetsaka izy teo ampovoany ary ny olona dia mivezivezy mandeha amin'iny ny tery apita zany hoe tery anoloana ny ministèren'ny jeunesse sy ny sport teny no misy mpanao manifestation izay ny fandibiasan'ny force de l'ordre napahitra foana zany hoe tiako ambara dia zao ny mpitolona ny mpanao manifestation ireo candidat raiky ambin'ny folo niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka sy ny vahoaka dia avy any amin'ny faritsy Mahamasina no niainga hiakatra akaty Analakely ny mpitandro filaminana eo amin'ny tetezana manoloana amin'ny faritany sy aty ivelan'ny tetezana no miabiny tsy ahafahandreo miakatra aty Analakely zany hoe tsy avany amin'ny faritra misy manifestation mihitsy zany no toerana misy an'ity secrétaire général ny team ity fa de l'autre côté taty amin'ny olona mipetsapetsaka sy ny olona mandalo dia io ny fanontaniana mipetsaka hoe ny fahafantarana rehefa team izy ny mpitarika ny team secrétaire général team azy no antony no nisaborana azy sa inona atsika amitsika miteny zao satria ny antony dia tsotra sady tsy niseho manifeste izy a ny tsy hoe niorakoraka izy a ary tsy tany amin'ny côté an'ireo mpanao manifestation akory ny tenany fa taty ambadika mipetsaka somatsara dia noraisina teo dia tsy mba nisy ampanajanana dia kely avy ny varavety ara fa gabany raha tsika nahita teo a ny fisarisaritanazy a nitsofoka tao anatin'ile fiara ny mpitandro filaminana iny dia eo indrindra ny tiako idirana enikajy rakoto manatsoa sy Gaëtan satria raha ohatra ka hoe nisy ty totsika hoe tolona ity dia nisy antony reo antony reo amin'ny ankapobeny dia mbola tsy tena voazava tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny PM tamin'ny mpijery na misy azany mahazo dia betsaka ihany betsaka ny tsy mahazo hoe inona moa zany tena antony nahatonga n'ilay fidirana teny aferimberitsika foana mihitsy tena verina foana za dia izao namana enikajy tafiditra tao anatin'izay antony zay ilay hoe tsy fanarahan-dalàna
mikasika ny tsy nametrahana ny filohan'ny Sénat hitaotana n'ilay intérim fa nanomezana an'izany ny prime ministre sy ny gouvernemanta hitatana an'izay intérim izay dia be da be ny eritreritry eo ka inona moa ny olany raha ohatra ka n'importe qui niza hitatana an'io intérim io intérim dia intérim fa ireto candidat anaky iraky amby folo reto dia efa nahita an'le danger ary sika amin'ny rahalahy dia nahita an'le danger sika efata dia nahita an'le danger ary nisitona lakolosy attention ho ratsy be raha ireo nitantana intérim niezaka tsika nanazava tamin'izany na manenikasa na managaetan fa niery ny zavatra tsotsotra anambaratsika dia hoe tsy partial itsondre olona ireo efa zatra nanompo loatra ny filoha teo alohanzy rina rajoelona ireo na manakaiky ny filoha teo alohanzy rajoelona ireo ekipa ny filoha teo aloha rajoelona ireo sarotra ny etseretana fa ho partial ireo na hoe ampitovy lenta na ampitovy lanja ny candidat rehetra eo anatrehan'ny fifidianana fa dia izao rehefa nitranga iny zavatra omaly iny na manahenikasa na managaetan dia teo vo miverina zero ny saitsika hoe ay tokoa moa zany iza moa zany ny tena nametraka anyreny dispositif omaly reny iza ny tompon'ny fanapahan-kevitra goavana be tao ambadika tao ka hoe samboly tifiro betao ary par tous les moyens tsisy mahazo tokana miditra ao anatin'io fitondra ao anatin'io 13 mai io iza no tomponatoka voalohany amin'izay zavatra izay eo verina zero saitsika menakavy hoe tena zay tokoa ve moa zany le izy dia rehefa nienitsika ny resadresaka nataon'ny filoha teo aloha tsy mampanina ihany koa fa sao dia misy miteny hoe rehefa le andrarajoelona ve dia atao hoe teo aloha rivo rakoto vao dia nanazavy izy ary teniteny izy hoe tsy mahafaty ahy elahy ritsay tsy mahafaty elahy ritsay o zay tsy mahafaty ahy elahy ritsay za zany tena miteny aminareo fa ela no nahafantarako zany ataotsika hoe rivo rakoto vao zany fa raha misy ny olona intègre dia zany rivo rakoto vao zany anisan'ny voalohany raha nisy ny olona ataotsika hoe manana calme ary tsy misy ndondotra amin'ny zavatra tsisy dika dia izany rivo rakoto vao zany amin'ny voalohany fa rehefa andriamatoa rivo rakoto vao filoha teo aloha no manao elahy tahaka ireny any amin'ny haino aman-dreny misy raha donc zany hoe le terme exact dia tsy mahafaty ahy elahy ritsay dikan'izany le rehetra condamnation zany fanambarana mazavy zany sy entitra fa avany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny baiko nisy ny fitifirana sy ny zavatra nitranga omaly zay le izy izay le nahatonga atsika miteny hoe io no antony satria mbola zava le antony mantsika nampibabababa sy nampidradradratra ny rehetra hoe olo iretsy misy zavatra tsy mandeha araka misy zavatra tsy mandeha araka tokony misy zavatra tokony alamasy arindra ao misy zavatra tsy mety raha vo tsy mandeha ny tany tandalana ary fanarahan-dalàna ny fametrahana voalazana lampandrenana ny filohan'ny antemeradolona hitatana an'izany tetezamita izany fa rehefa tsy zay le izy ny fitranga io mivokatra nisy io tsy misy sentiment tsy olom-boafidy no mitondra sireneny tsy manana redevabilité sy légitimité fa tonga de any amin'ny vahoaka fa tonga de zay zany mikasika an'iny fa misy zavatra anakiray koa tiako resahana ihany dia tsotra fotsiny anisan'ny dradradradraina foana angamba namana enikazaka hita faniry olo anankitery zany fa sonda mieritreritra hoe afandraiza ny anarany enikazy zany
lasa ohatra lava be enikazaka hitaova ny de hoe afandraisana andraikitra foana no misy ny antsoantso tato ato amareo marika zay nareo a nanao antso zany ataontsika hoe Charles colonel Charles andre lasoavin'izany colonel amperinasy zany mazava mono tenina barany maro aminareo no niara-ny hira tamiko promotion raha io fa tsy hoe niaraka nanao choral no ifa généraly am'izao fotoana misy dikany zay zavatra izay misy dikany zay hoe rehefa miaraka amin'ny fitondram-panjakana ianao a de ray masovaly de maniry kitana begalona be tonga de kitana bobaka biaraka zay tsatsa mipetaka ety fa rehefa ohatra ianao a ka tsy miaraka amin'le fitondram-panjakana de tsy maniry kitana ianao zay voalohany faharoa de zao nandray andraikitra izy nanao antsoavy izy ny handraisan'ny tafika ny andraikitra ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ce qui veut dire zay dikany zany le non dit tsika zavarina fotsiny amin'ny hoe zao ny nambarany fa hoe inona zany le tsy nambara raha miteny izy fa hoe manao antsoavy ny tafika hiarovoaka sy ny fananany de ny dikan'izay de hoe satria zany le tafika tsy niaro an'ilay vahoaka sy ny fananany hatramin'izay fa raha tsy niaro an'ilay vahoaka sy lay fananany lay tafika de iza zany no narovan'ilay tafika atao anatin'ilay firenena zay le izy de hitatsika tsamitsika miteny zao izay zafa misy zay hitatsika hoe inona no zavatra ny trangamaly fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ve sa fiarovana an'le mpitondra fanjakana zay mbola mijoro am'izao fotoana mijoro ny fitondram-panjakana andriamatoa anjy ny radio hoe lamitsika miteny zao eto Madagasikara asadino zay satria mbola ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta no tendreny sy ny ministre no tendreny ary ny membre ny sena no tendreny no mbola mitantana sy mitondra n'le firenena c'est-à-dire mbola manana plein pouvoir izy ary zay no ahafahany miteny manao insolence misnobe ny candidat hafa mitovy aminy satria tsy mitovy tsika ozy satria za mbola mitondra firenena izay fitondrany firenena izay no manahirana andreto candidat hafa ireto raika amby folo ambiny ka mahatonga andreo iteny sy hiatsy hitady atramitsika miteny zao hoe ndao apetsaka ny mamila leta sy mampitovy lanja andreto candidat rehetra reto izay le izy tsisy zavatra hoe bobaka be tsisy ka faralava tsy zavatra hoe zavatra hafa fa izay fotsiny le zavatra takina zany za tena mitenenareo a sa magaga zany a tena miteny zany ako fanily miteny zany a Gaëtan inikatra hoe inona ny antony tsy anaovan'reto candidat reto antsoavo amin'ny fitondram-panjakana frantsay manontany zany ny vahinintsika voalohany teo nanao an'izay antsoavo zay ary nataony tamin'ny teny frantsay mihitsy hoe oetimody misy nanao teo ay ok za moa tsy mbola nahino an'izay namana inikady satria mbola tsy teo teriko satria ny tena problème amiko amitsika miteny zao de hoe misy tsy fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana frantsay eto amitsika aizany efa nisy laza zay teto misy tsy fandraisana andraikitra satria citoyen frantsay io manakorotana ny Madagasikara io citoyen frantsay manakorotana Madagasikara amitsika miteny zao satria voapirofo zay aloha ny voapirofo ary nanaiky ary nanteny nanaiky an'izany fa citoyen frantsay izy fa mbola tsy voapirofo de mbola manana nationalité malagasy izy io ane raha ohatra ka saina mody any amin'ny taniny fotsiny izy any la France de fa normal mifadehan'ny tantara eto amin'ny tanany raha fitondram-panjakana ara-dalàna no misy eto amitsika fa tsy fitondram-panjakana mbola netiny ny vazaha
azy le Rajoel dia efa nisy ny atao hoe persona non grata teto amin'ny firenena, ary dia rehefa nalefanotany amin'ny taniny satria mitarika fauteur de trouble ny fiantsonany ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana. Izy azo hotsotsorintsika ohatr'izay ve zany hoe ndana mody zay le le pomba io mantsy zao a mamory vahoaka ao amin'ny arena avoakatsika mihitsy le tsara hojereny Zokobe ary Fidy Ramanandray be fa publication nataon'ny candidat Razafinjoelina tahiny izy ity amin'izao fotoana izao dia milaza mihitsy moa ny candidat Razafinjoelina tahina hoe io ndray ary ny tsy fanarahan-dalàna manaraka nahoana ny mahazo mamory olona ivelan'ny efitrano ny candidat sasany ny anay tao amin'ny QG anay tao Fianarantsoa ny 12 Aogosta no lavina fa dia hoe tafoina ary fa hoe tsy azo atao akala manjana ny raharaha ny andi bypass ISTS amin'ny Palais des Sports tsy lazainy intsony fifidianana mitanila tanteraka ny tiana atao mamory olona ao amin'ny arena amin'izao fotoana izao ny dia amin'izao fotoana izao ihany koa fa mitam-baovao efa tonga maro be eny Ambohijatovo. Ambohijatovo izy teo namana faniry Razafinarantany ny olona zany amintsika amin'ny teny zao miatonga sy miamaro ny vahoaka eo Ambohijatovo manaraka momba nyty resaka ao amin'ny arena ty Inikadra sy Gaëtan dia nanaraka an'io direct atao trano vo teo zay nataratara kely anahako hoe inona lay zavatra ambara ato inona lay zavatra resahana ato izabo lay olona ato ary inona lay tsy fanarahan-dalàna dia marina tokoa zany fa raha mandeha tsika zao famorian'olona ny tokony natao teny amin'ny andi bypass famorian'olona firesahana aman'olona aloha zany tsolony ary firesahana samy olombelona natao teny amin'ny andi tokony natao teny amin'ny andi bypass fa tsy azo natao tokony fifampiresahany samy olombelona no tokony natao tery amin'ny masy mandrimena fa tsy azo natao ho an'ny candidat daholo ihany reo ainsi de suite fa en même temps nisy ny teny amin'ny sesivato nataony antokony ny floteo aloha Rajoelina fa azony natao zany nisy omaly ny nainga ho fampiresahan'ny samolombelona fa tsy hoe nenareo neny zareo tary amin'ny aty amin'ny arena samolombelona ny tao fa ny nainga natao teny amin'ny Thérèse misy tany amin'ny adi bypass sy ny tary amin'ny Manjomena dia tsy fantako tsoa ny biby no nainga nampiresahana sy nanana natao dia hoe tsy azo atao nenareo fa so dia manaiky tsolo leo fa dia zao ny zava-misy namana Inikadra namana Gaëtan sy militané reo fa ny ary andrasana miaramila miaraka amin'ny Kalaknikov miaraka amin'ny Bazooka sy ny sisa erim-pamoretana sy ny sisa fa ny ary nasiana ohatrany tafo lamba tsy chapiteau eo tokotany sao dia mainy azo loatra le olona angamba nanaovana an'iny dia ao daholo izy menakavy tsisy mpanakorotana na kely varavety arany dia izao lay manapirofo fa mbola eo amin'ny fitondrana ary manaraka tanteraka mibaiko ny filoha teo aloha Andry Rajoelina io gouvernementa manao ny intérim eto firenena io izay no antony mbola namafisana indray fa tsy afaka mijanona eo io ary tsy afaka hitantany sy ampanao fifidianana eto Madagasikara satria ny traitement d'inégalité na ny fitantanana tsy mitovy famitanila dia flagrant roatra isan'andro isan'andro ao anatin'ilay firenena zay kely izy namana Inikadra izany hoe ny zavatra rehetra tony ty fitondram-panjakana ty amintsika mitery zao dia manapirofo sy manamarina ny zavatra ijoroany reo 12 candidat reo sy ny zavatra nambarantsika efatra amin'ny rahalahy tao anatin'izay vanim-potoana
efa naritraritra izay saingy le izy donc zany ninina zavatra hoteneny zareo de zavatra azo ambara de tsotra fotsiny ihany ça ne fait que confirmer nabaratsika fa ny zasa tanany gouvernemanta ny baiko raisin'ny gouvernemanta dia mbola vany amin'ny filoham-pirenena Andry za zany miteny aminareo fa i Pablo Escobar no nitifirina ampinehana fiarakodia tam'izany fotoana Colombie sa any Amérique latine any Colombie io zany numéro 1 mondial tamin'ny drogue ary de rehefa nifanenjehan'ny DA eo izy ny sampana américaine miady amin'ny vady zava-mahadomelona de rehefa hita fa hoe blindé ny fiarakodiany de notifirina daholo ny pneu io sao de boaniny tsy blindé fa teto Madagasikara nahitako an'izany hoe filoha ampirenena efa mitondra nyty Madagasikara ty efa nianina fa hitanjina ohatsy ny anakadre masony fiadianam-pirenena napetraky ny vahoaka teo amin'ny fitondrany zany marikaravalomana zany fa tifirina ninona ty ny pneu pakpakpakpaka eo amboy eo lohanany fiarako diako misy ny asa ty rehefa avy nandeha nitsoka samy jenjiny lacrymogène tsara tena tonga tany atsara de tena teny madame satria niaraka teny azy izy madame mama aloha mijanona mpanao gazety fa tsy misy manao politika eo marina mafy enjana le majo an'le mpanao politika zaka grot ary teo nahitako hoe mbola tainy jerozy reto fa za misoika mihitsy amin'io fa jereko ry rajonary mampianina ary marikaravaloma efa nahazoazo taony reny ary efa zokoboka be reny fa ohatra mbola avy nanao vitsiliry le ronoa onarahoan fa de andreto fa ina no anreto ny tena mahatonga reto matanjaka be ohatry zao de lasa nitsoka de samy nandray vamy manotoly amizay teo amin'ny teo aloha nasety famia masina teo kotso samy tsofoka tany anaty vamy de rehetra amidy itsoka de aveo retsaretzay tsofoka tao anatin'le tomobily filo marikaravalomana fa ny tomobily rehetra zany manaraka votsy daholo afa teny de za koa mbo nanara fa tena eo anoloanako mihitsy namezanjalany izy ray dimarenina hoa de miakatra ohatra zao amin'inyle efa nisety famille zany de am'izao fotoana efa lasa double sens le hoany andalo ami Saint Michel aty ambony zany de mandalo amin'ny Pahibe igny de fa tonga de indray mantsy tonga de afaka mivoaka ndray ry amin'ny tunnel fa tonga de fio daholo ndray le fiarakodia le tafika le tafim-panjakana fa tsy le tafim-bahoaka tonga de lasa de tonga de nidepan'le rehetrarehetra de tonga de tao olona tao ndray natoroka ndray le bomba lacrymogène fotely miviry ndray de mandeha miakatra zay aty am'le misy collège de France mandalo aty am'tsan'ny Alain Marson am'izao fotoana iny amin'iny zany mandeha sens interdit joko ny tomobile rehefa midina ihany niteny kio tsatsa am'izay tomobile ny teo aloha marikaravaloma fa mbola voato tonga to matsara tany tanany nenako ny taraiky nenany taraiky tonga de tombotra tonga information voadidina ampitany filaminana ary tsy azon'ny olotsotra hidirana intsony ny kianjany telo ambin'ny folo may ankilan'izay misy ihany koa ny information voaray fa am'izao fotoana zao zany fa ho avy tsy ho ely ny kianjany candidat sy ny sénateur ary ny député zavatra anankiroa tena efa misy sary ihany koa de tonga de avy hatrany de jerentsika aloha hoe nampitombona ny isan'ny mpitandro filaminana zany am'izao fotoana zao eny analakely eny de zay voasakana ny olotsotra rehetra zany le fanalana ny olotsotra rehetrarehetra tsy ho afaka hidikiditra ty zao ambojatovy aty amboniny ihany izy ty ia zany nikajy tena mba hoe manapatena manapakaina fa hoe maly tena nahitako zany hoe ay fika manapitanjo filaminana be tabe ohatr'izao Madagasikara ty rehefa mahita ako hoe voatifitra le anina tatsy maty ny taroa ny dalo ny taroa tosaka ahoana raha tsy ahitako ny tompotandro filaminana be tabe tony isanagandrosanandro amin'ny andavanandro fa rehefa ohatra ka anakany mpanao politika tsy vahoaka mitaki ny zoany de reo izy menaka fahita dolidoly de ty koa zavatra anankiray vo remarke tao niarana hitan'izany ray manontolo ny nanjaka tao analakely 'a, Elikady Gaëtan Faniry de zao: 'Ny 'Africains, 'Ny Africains, 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 'Ny Africains
tsy ny polisy akory tompoko, ary ny tenako zao a niala teo amin'ny toerana io dia misy le lalana le tonga dia miakatra ao ny tanina reniny iny dia nahita diana polisy maromaro samy haut gradé dia nantany ako hoe fa ahoana nareo reto dia zao mivaly teny azoko tsy idiranay io, tsy idiranay io ary nisy an'izay io many dia fantanina mipetsaka amiko mihitsiny hoe efa nafindra ve ho fehezin'ny gendarmerie ny tanana n'Antananarivo, manahoana sy manahoana ny fipetsaky ny lalàna mikasika ny izay toejara zay. Ary mbola misy lalàna ve miresaka an'izany? Miresaka an'izany amintsika miteny zao, fa zavatra hita zany na eo amin'le hoe fiezahana ife an'le vahoaka amin'le fampiasana herim-pamiretana zany dia tsy avany amin'ny polisy velively fa avany amin'le gendarmerie. Constatation de fait no ataon'ny tena amin'izany zavatra izany fa tsy mikritika akory, nahita maso fa nahita maso ny tena tamin'izany situation zany. Ny alefasy fadigasana micro faniry alefasy ndray loka ya ny sary samihafa miangaveny ny toerana amin'izao fotoana zao a misy vaovao ve Gaëtan côté Gaëtan Andreslave mpanao gazetika misy aloha hatretiny voaray fa io efa niarahana nahita io hoe efa hoeny Ankanja ny candidat amin'izao fotoana zao raha ny voaray a dia efa ireny ihany koa ny sary hitantsika teo reny fa ny mpitandro filaminana moa zany efa manodidina sahady ny toerana ary araky ny voalazanao teo Ankanja hoe nampitombona isa zay mpitandro filaminana zay. Raha ny constatation de fait nataony Arfidy Ramanandraibe teo moa zany a ny fahitako azy ihany koa dia ny polisy aloha amin'ny ankapobeny a dia aty amin'ny sisisiny raha ny fahitako azy satria amin'ireny circulation aty ivelambelan'ny Antananarivo ireny zany no tena ahitana ny polisy pirenena moa zany ny fahamarinan'izay aloha mbola fantatra fa fahitana ny zavatra misy ihany koa zay amin'ny fisoko eto zay dia io zany no fantanina mipetraka ihany koa satria ny rehetrarehetra ty ihany koa nge mahatsapa an'izay hoe raha misy tokoa moa ny tany filaminana ohatr'ireny maromaro eto Antananarivo a rehefa misy ny fitakina sy ny hetsika ataon'ny olona fitadiavana toerana ahafahana maneho hevitra tahaka izao a dia tonga maro izy ireo anefa raha iady an'izay hoe tsy fandriam-pahalema an'izay a dia tena misedra olana maromaro amin'ireo faritra reo raha itenitsika raha tsy iteny raha tsy le faritra mena zay ahitana fakanan-keriny a faritra mena zay ahitana asandahalo a ny voamaly ihany koa zao naresaka le tao vohipeno le resaka fandorana trano sy ny fitakina sy ny samihafa reny a io misy anabavyresaka teo aiza ho aiza ny asany tokony ataon'ny mpitandro filaminana zany a raha ohatra ka mivangongo aty amin'ny afovoany ohatr'izao nefa ny vahoaka any amin'ny faritra mijaly sy misy information koa ty le resaka ianao koa mety manana ny antsiporiany hoe nisy mpanao cache point voatifitra androny maraina vehivavy ohatrany hoe maty sur place Gaëtan Andreslave iny mbola mamarinana aloha zany fa ny vaovao azo dia fanafihana cache point teny Anosy Zatra teny izy io a dia nisy olona voatifitra olona efa fantatry ny rehetrarehetra ihany fa hoamarintsika ihany aloha ny tena fisiny marina sy ny zavatra tena misy a dia avy eo ampitaitsika ihany ny makasika an'izay. Ok, ny vaovao farany faniry manahoana ny zava-mitranga amin'izao fotoana zao misy sary aloha ny mpitandro filaminana zany ny force moa zany sahirana be oa za mampiasa an'ireo hoe mpitandro filaminana satria tena filaminana ve le tandrovana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao sary tena mboza tovy teny. Manaparitaka ny olotsotra rehetrarehetra tsy hitangorongorona manoloana ny zava-mitranga
eto zany a dia alana daholo ny olotsotra rehetrarehetra. Zany hoe za zany mahita zao sary zao dia mametra-panontaniana hoe inona indray zany ny olana raha ohatra ka hoe rehefa foana ohatran'izao ihany Analakely dia ampidiriny eo Analakely indray le candidat raika ambin'ny folo sy enimpolo azy dia tsy avela ny aty amin'ny sisiny no arovany. Azo atao ihany ke zany miaro sy mandamina an'le aty amin'ny sisiny, fa eto zany le fampiasana an'ilay miaramila sy zandary ary ny polisy dia androahana ny olom-pirenena te ilaza ny faneken'ny fanontaniana zany eto fanira zava-manantany dia hoe anao ahoana ny toyana izy ty, satria dia mahomby zany raha zao sary zao fotsiny aloha ny jerena, mahomby ny gouvernement tsy kristian manoloana ny reto candidat raika ambin'ny folo. Zay zany raha ohatra jereny reny sary reny mahitsy ohatran'izao fanira zava-manantany. Ny vaovao moa zany milatsaka amintsika ny amina hoe ho avy tsy hoela eny akanja zany ny candidat sy ireo olom-boafidy. Ny olom-boafidy dia misy loolona, misy solomavim-baoka dia mampanantena izy ireo hoan'ny mpanaradia aminy fa tsy maintsy hanatanteraka amin'izay fiaonana izay. Dia eo ampiandrasana ny vaovao tsika rehefa mitotana ny vaovao hoe amfiry dia aiza dia tanteritsika eto ihany zany, fa misy zavatra kely raisika any eo anatrehan'le teny nkajy teo mahomby sa tsy mahomby efa tsy antsony ngamba ny adevitra amin'ity zava-misy ity, satria ny zavatra nambarany CCS omaly aingana be ny réaction zay nataony CCS Sampanatanarivo ny voro omaly faharoa amin'ny volana oktobra, dia tonga dia itsambikina zany atao amin'le andalana faharoa ny CCS Sampanatanarivo dia manameloka tanteraka reo endrim-pandrahonana sy fanambarana fanambanana asa mpamoretana, menace de sanction ary fampirorona terrorisme d'État. Ny candidat collectif ny candidat ihany koa dia efa nampiasa nyity vorombolana ty hoe terrorisme d'État. Ny mpampianatra pikaroka mpampianatra zany faratapony amin'ny fahaizana zany fa tsy olo-kompona zany hita fahaizana ao any zanaka malagasy amin'le elite nationale dia mahita hoe misy terrorisme d'État zany eto, ka terrorisme d'État ara-tsaina atao amin'ireo mpitarika ny CCS Sampanatanarivo. Tsaroantsika tsara tamin'ny herinandro lasa izay dia rehefa nanao an'le fitokonana faobe zany ny CCS mpampianatra pikaroka mpampianatra dia hoe talohan'inge ozy izy dia ny fivezivezena taty Akatso dia nysavaina daholo zay olona ivezivezy taty na dia zay rem-pianakaviana mpampianatra aza dia nysavaina dia kaka ihany, fa inona moa no vita ny rem-pianakaviana efa fotsivolo efa 10 taona teo anatin'ny tontolon'ny fampianarana ambony. Ny anazy ange dia marqueur stylo dia taratasy no entiny mampianatra, tsy manana basy reny olo reny, tsy mampiasa antsy reny olo reny, tsy mampiasa kakazo kely reny olo reny entina erovatena, fa mahakaka ihany izy tonga amin'izany izy. Dia toy izandrareo le fanambarana hoe tsy vahaolana zany ary fanitsakitsahana ny zolombelona rovana lalàna iraisam-pirenena sy ny lalam-pandrenina ny sady fanitsakitsahana ny zo syndikaly rahateo. Ny CCS Sampanatanarivo dia manameloka tanteraka ny fampiasany fitondrana veritady potra négationniste, zay fomba fiteny rehetra mitsanga dia efa tonga dia efa classé herim-pamoretana, zany hoe manameloka tanteraka ny fampiasany fitondrana veritady potra herim-pamoretana amin'ireo olom-pirenena mananjo haneo hevitra ankalalana. Reo olom-pirenena reo zany zao le nroahana na rahantsika teo hoe ndanonareo aza maneho hevitra nareo zay indrindra miantso ireo mpitandro filaminana mba ho tandroka aro ny vozy ny firenena sy ny vahoaka tokoa ka hampanjaka sy hampiatra marina lalam-pandrenana. Ny mandalo dia mandalo ihany fa ny vahoaka mitoetra trano. Miandry ny vokatry ny filan-kevitry ministra heverina fa mametraka ambony ny tombontsoa ny tanora malagasy zay ataony alarobizon CCS ahafahany mandray fanapahan-kevitra hiverina hampianatra raha toa kafeny rehefa petra hanatanterahana izy ireo izany. Inona ny CCS iny zany, fa akoatran'izay rony any tiako raisina tamin'ny fanambarany ny fiambonana ny findonana kristianina eto Madagasikara fifikaima ho antsika zay manaraka ty fandarina vatana angaretiny ity zao ny tenenina aleo alalaka ny fanio-kevitra ary tokony isoroka ny tsisiny ny herisetra isika. Dia iza moa zany mientefa amin'izy zany ny nkajy
aleo alalaka amin'ny fanionkevitra ny nisehatra iraisam-pirenena ihany ko efa nanao an'izany e niteny an'izany lay firenena mivondrona firenena fito niaraka ny union européenne niteny an'izany Nations Unies teto amitsika ao anatin'izay tena hoe fanionkevitra mpilaminana pasifika zay de ato ny fefikaima zany de niteny tamin'ty androany ty nalefatsika teo mola izy ny amin'ny hoe aleo alalaka amin'ny fanionkevitra ato ihany ko zany de miteny ny sesesa ny amin'ny hoe mananjo an'io hevitra akahalalahana ny olom-pirenena Nimeary riavana arak'izany dia manao zao antso izao ny fivolana kristianina eto Madagasikara. Jereo fa meko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera anapotika sy andrava ary anorona sy ambolindray. Antsoavo ry vahoaka malagasy ry kristianina havana ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika ho aminareo ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina. No ny toezafa misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiana isan-karazany izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny fefikaima dia miantso hatrany ny sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ankolafy rehetra mba hametrahana amin'ny laony ny filaminana sy hitadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka tohina tokoa moa no avelantsika amin'ny ho avy. Tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana, ko manoloana ny olana menjady iaraha mahita. Ny fefikaima dia miantso atsaharo ny fampiatsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana. Aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manarak'izany dia anohy ny fanatonana amin'ireo kandida 30 hatrany koa ny fefikaima ny fitadiavam-bahaolana. Ny fefikaima dia manentana ny rehetra isoloka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolonam-bavaka ho an'ny firenena hatrany ny fefikaima ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Iombantsika mandrakariva ny Andriamanitra Antananarivo 7 Oktobra 2020 sy 2020 amin'ny anaran'ny filoham-piangonana miombona ato amin'ny fefikaima ny révérend docteur Irako Andriamasoa mpitandrina filohan'ny FJKM, pastora docteur Akotsavo Teny filoha FLM, monseigneur Wilson Jean de Dieu filoha ECAR ary monseigneur Narvel Samuel John filohan'ny EM. Dia misaorantsika rehetra tompoko. Aleo hiasa malalaka ny fitsarana. Tateorina moa somary ino nagagagaga ny rehetra ihany koa satria somary nangina nangina ny anivo syndicat mpitsarana malagasy raha tsy taditsika satria vao nipotra zany le resaka nationalité na ny fizakan'ny filoham-pirenena teo aloha ny zom-pirenena frantsay sy ny navereza ny zom-pirenena mamalagasy azy a nanomboka teo dia tsy henontsony indray ny teo anivon'ny SSM zany hoe nangina tanteraka. Io moa zany tsy haitsika ny antony a na ny SMM na mitovy amin'ny tranga nanjoan'ny filohan'ny antenimeran-olona zay tokony ho nandray fahefana ihany koa ve mangina ianao iny zany mbola tsy hay fa fanontaniana mipetraka zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra misy a dia to manambara sahady faezana
ho fehezina araka ny tenen'ny enikajy Rakotomanantsoa teo hoe ezahana ho fehezina ary ezahana ho raisina ho forcena hiditra ao amin'le misy anao zany ny olona rehetrarehetra dia izay tsy ao anatiny zany a dia eo ny raisina satria niprofon'izay le resaka be ny tanàna ny fondrom-bahoaka itsinja raha-pahefana any amin'ny sisiny ange ho an'ny mpanao gazety manokana zao a tena tamin'ity fitondran'ity vao na tsiaro hoe anao interview any anivon'ny fokotany ianao a tsy mahazo maintsy matahotra miororo daholo miororo mbofidy rehetra satria tsy maintsy mahazo avalina any amin'ny district tsy maintsy manao interview any amin'ny CSB ny mpanao gazety a dia tsy maintsy mbola mila an'izay alalan'izay ihany koa efa politisé daholo dia efa tsy lasa mifangaro zany le izany rehetrarehetra zany nefany a ohatra ny vahoaka ray manontolony hoe mananjony olo miverina foana amin'le teneniko tany aloha hoe izy io zany tsy hoe fitondrana firenena no tanjona raha mifahitako azy fa hoe ahoana ny atao a ahafahana mifikitra amin'ity fahefana ity zay zany any amin'le fahefana kokoa fa tsy hoe misy vahoaka hoentina ny vahoaka entina ho izy zay mandoany vahoaka any a dia zay fany azy zany dia zay hoe fitiavana fahefana sy fifikirana fahefana zay dia atao zay rehetrarehetra hitazomana an'io efa nresantsika teo moa le vohipeny tsy haiko na afaka resana kely any ny any vohipeny zany ny zavatra misy a dia mbola mitohy aloha zany ny etsika ireo mponinareo a zay nitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka tany an-toerana omaly endriky le olana amin'ny resaka fitsarana ihany satria misy an'le maromaro zany zavatra miseho ny anivon'ny fiarahamoniny mety vokatra n'le tsy fahatokisana ny fitsarana sy ny asan'ny fitandritsika moa zany tsy dia hiditra loatra ao anatin'izay fa endrika isehony zay araka ny voalazanao teo hoe le olona reo zany a naterina tany amin'ny Nazandary a dia nitaky le fianakaviana hoe avoay izy io a ho anaovana fitsaram-bahoaka satria olona io zany a namono an'le vadiny tamin'ny fomba feno abibina dia io zany no nitakin'le olona dia tsy nanaiky moa le Zandary a dia raikitra teo ny sakoroka sy ny sisa dia nisy tifitra lacrymogène nataony Zandary dia io tifitra lacrymogène io zany no nipitika tany anatin'le io lacrymogène io zany no mipitika tany amin'le tanàna dia le tanàna avy eo a nyrehatra dia trano ampolony maro zany no may a vokatra zay hoe firehetana misy mitazona kalaky ty amin'ny sisiny ty le manao tir en l'air amanjatony amanjato isa zany zao rehefa mirehatra ny trano mahita ny vohipeny omaly manao gazety ary fidramanana ray be manome vaovao ihany etsy akaiketsy a so hoe tsy hatramin'ny gararotiera any vohipeny mahita daholo enjana be zany ny etsy Analakely misy sary ihany koa manapakaina Gaëtan Ndratsilava fa misy rano vaovao voaraiko eto hoe miamafy kokoa ny fanaparitahan'ny olona ny mpitandro filaminana dia hoe misy olona ray voasambotra misy olotsotra ray voasambotra zany ampaham-baovao a efa mikarakara ny sary eo ny mpanao gazety zany amin'izao fotoana zao zany hoe ny fanaparitahanan'le olona zay manatony any Analakely zany amin'izao fotoana zao dia aparitaky ny Zandary moa zany no tena mitarika azy eo a aiza le sary le olom-pirenena anankiray voasambotra hoentsika maneho zany a zay ambiance eny Analakely zay misy video ihany koa alefan'ny mpanao gazety maro samihafa mandamina moa zany ny teknisianinao le tanjona zany dia hoe tsy misy olona tafiditra mihitsy ao Analakely hoan'ny zareo zany ny tanjony zareo zany ny tanjony gouvernement atsay mampiasa ny reto miaramila sy Zandary reto zany a dia tsy misy olona tafiditra mihitsy ao Analakely raha toa ka malalaka ny fidirana eny amin'ny arena amin'izao fotoana zao araka ny tsipihan'ny mpanao gazety ary fedy raha manandray be teo le sary rédacteur en chef Clarisse Razermana nao ambadika eo mandamina sy mandritra lafiny teknika rehetrarehetra ilay sary tonga dia hojerentsika io zany lay olom-pirenena vidy souffleur tirana ty avinetsena dia voataza zany fotriny na voafingana sa naninona ta Zandary sa ohatrohatran'izay a dia andeha etsena olotsotra mandeha tsy mieritreritra inona mitondra loaka ody izy zany zao andeha vady aman-janany tonga dia ny samborona dia nafatratra zany a
ao anatiny ty camion ny fitarona ny filaminana zay foana moa zany le tena ampiasaintsika zany fa manahirana be lasa sahirana kely izy teo enikajy le zava-misy zany a manaparitaka le zandary de miverina le olona de manao essuie glace zany zao a eny atoerany eny le zandary sy lay vahoaka zany mandeha de midina zareo a de midiny retsy a de miala lay zandary a de miditra le mpitolona zany a de miakatra indray mandroaka de midina de ohatran'izay ihany koa ny any amin'ny faritra sasany zany a manodidina nanalakely le olona zany miezaka manantona foana le faritra mpivoatanana zany a eo ampiandrasana ny fahatongavany reto candidat sy olom-boafidy reto fa tsy hoe de tena hoe mandroso akory le olona de roana de miala tanteraka boribory am'le toerana fa miezaka zany a manantona eny am'ilay toerana ihany na de eo ara zany a lay ohatran'ny hoe fanaparitahana zany ambava ataon'le mpitandro ny filaminana ny antoko lidera fanilo any ko enikajy Rakoto Manatsosy Gaëtan Andritsilavo de nanao fanambarana izy ireo a zay mitantara ny zava-misy sy ny fahitan'izy ireo ny tranga zay iaina ny firenena indrindra nanomboka tamin'iny omaly iny a ny namana mpanao gazety moa no afaka mandray izany ao ambadika ao rehefa vonona de tsara ihany ny amakitsika an'izany satria matoa mietsika daholo ny rehetra vao mangiran-dratsy ny FFK de niantso mpanao gazety a misy dikan'izany ary matoa ihany ko tsy nandry andro tsy nandry alina sesesy a misy dikan'izany ny antoko lidera fanilo misy dikan'izany ary tokony homaraina io de hoe de ferena maika Rinandriamasinoro kanefa tsy nataondray misy dikany daholo zany tsanganjavatra zany a any ambadika rehetrarehetra any fa tiatsika resana am'izany de hoe fifamezivezeny ny vaovao maro samihafa ity androany ty a de ho tateritsika io any zany le izy satria memivoatra lay raharaha misy vaovao ihany koa any amin'ny faritany ao fa rehefa tena masaka tsara ny fahazonan'le vaovao de déclaration ny antoko lidera fanilo araka nambaranao teo fa niry Razafy Manantano a tonga de ho jerentsika avy hatrany ity zany izy ty tsy hitan'ny any tokantrano zao ary tsy tazana eto amin'ny plateau ihany koa ny namana technicien nao ambadika ao mba amboarina tsara mba ahafahana manasongadina azy androany telo octobre dizy ty avy amin'ny antoko lidera fanilo de ny vidéo samihafa androany tenena lakely sy manodidina ihany koa manareo technicien ambadika ao de amboary daholo atao de ho alefatsika sy commentétsika ho resantsika araka ny zava-mitranga le rangaha teo moa zany de hoe nividy chou-fleur izy de nysotombo mpitandro filaminana tamiko tapony avy aty arina de zay zany fa ho jerentsika ny atsipri le fanambarany ny antoko lidera fanilo teo aloha fa iverenatsika ihany koa ny analakely rehefa avy eo mitandro tanteraka ny firaisaky ny ampirenena ka mitaky ny fampiarana tsakasy andava ny lalàna fototra sy ireo lalàna velona rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana mitaky ny anajana ny fahalalahana manao hevitra sy ny fampitoviana zao ireo candidat toy ny fahalalahana mamory olona rehefa miantoka ny tsy isin'ny korotana zany izy ireo ary satria masina nytanindrazana am'izao fotoa tsarotra andalohan'ny firenena zao de tokony ho tandrovina manakariva toy ny anak'Andriamaso ny firaisapirenena noho izany lidera fanilo de manameloka ny fampiasana mpitandro filaminana hoerim-pamiretana verina indray le nambaranao teo fa ny Razafy Manantany ka nandratrana ny candidat Andra Obelina sy ny filohampanjakana teo aloha Rivo Rakotovao ary ireo hafa tsy voatanisa izay nijoro na ny hevitra sy ny fisamborona secrétaire général ny antoko tim ihany keo akehitriny de mibaribary tanteraka ny mizanatsy ny rinila satria tsy avela maneho hevitra malalaka ny mpiatsehatra politika ivela ny mpitondra fanjakana sy ireo miaradi aminy tsy voady ny tsy fitanlanana eo amin'ny androm-panjakana mikarakara ny fifidianana toy ny CNI sy ny HEC noho izany ny lidera fanilo dia mitaky ny mba isiny ny fifanantonana sy ny fifanankalozakevitra eo amin'ireo ankolafikely samihafa hitadiavana vahaolana hanaingana ivoahana amin'izao crise politika izao ka fa atsika miatrika ny fifidianana raha-pitonina no sady
ekeny rehetra de ny bureau mpandrindra national moa zany no manao ny fanambarana izy reto zay ny azakazaka nytondra fanambarana ihany ko taorinany fijorony mpikambana ireto anivony ny atoko lidera fanilo tery am'le hoe upar izany amboariny namana technicien kely micro aniziko biary fidy raha manandray be fa efa eto amin'ny plateau ihany ko izy am'izao fotoana zao zay zany lay fanambarana avy amin'ny lidera fanilo amitsika amteny ireo candidat maro samy afatra amin'ny omaly de efa nanao fanambarana ihany ko ary ny laza ny fahitany zavamisy de ho asesitsika tsirairay ireo faneokevitra ireo tonga namana technicien de mba ampidiro zay volinao fotsiny de asesy maromaro no nanao an'izay ireo candidat filoam-pirenena mandra-piandritsika zany ny sary avy eny amin'ny taon'ny pejy réseaux sociaux an'izy ireo nisy an'izany fanambarana samihafa izany de avy hatrany zay aratsaka reo fotsiny famanginany candidat Robelandro Maly ty efa vony ty reo daholo ny candidat ajo andray ny anarivelo Marc Ravalomanana nisy solombavambahoaka ihany ko Jean-Jacques Rabendriny io raha tsy diso maître Yanitra Razafy Manantsoa député Rodin député Todsoa ihany ko io député Fietra ihany ko ty amin'ny sisiny ty namangy ny candidat Robelandro io Maly Piero Gasleo avy eo vovonana Gasleo ihany ko ay ny azakazaka teny amin'ny hôpitaly ihany ko nambinina efa voasambotra ingana ambinina tamin'ny fotoan'androny faneokevitra ihany ko no nasamboranazy tamin'izany mahatsapa tsara n'le irifirylay zava-doza mitranga tahaka an'izao fandratrana izao moa zany de matoko retratabera ireto ihany koa de nisy olotsotra ihany ko tonga teny asa misy fantatry ny mpanao gazety faniry Razafy Manantany ny candidat maromaro reto io tahina Razafinjoel candidat ajo andray ny anarivelo candidat Marc Ravalomanana candidat Paraina Auguste ihany ko candidat Era Jonaro Mampianina ihany ko io arina io dia fakahery moa zany taorinan'izay reto kosa ny fanambarana samihafa zany nataon'ny candidat taorinan'ity le fionan'ity iny famangina teny amin'ny hôpitaly iny misy ny fanambarana tamin'ny réseaux sociaux misy ny interview moa zany izay nataon'izy ireo nananteran'izy ireo fa de hoe mitoy ho amin'ity androany ity efa voninao ve le vidéo de verenatsika ny famakafakana rehefa avy eo alefatsika le vidéo ny candidat tahina Razafinjoel no nanao ny déclaration maly verenatsika kely zay saninay de hoe itoy atraiza ity fampitahorana lavo ity itoy atraiza zahay raha nandeha ampilaminana de ireny ny setrany ary hatreto zahay de mbola manentana foana hoe ampilaminana vaolana tsy izay zao mihitsy no hitanareo hoe nanakorotana nisy tsao nandeha koa teo hoe nandona olona ny fiarakodia anankiray tsy nisy nandona fanimbana fananana nisy fiarakodia maromaro ny président ny MMM ny président team ny tena koa zay nasina grenade lacrymogène natao ambaniny misy fanampitehana entana ka izahay reto de tsorona ny resaka fa rehefa atahotra reny zay de tsy maintsy manohy ao anatin'ny tanjona iombonana tanjona ray de ny ampanjakany lalàna ihany afaka ny anatrika ny candidat Iandro Robel fa de manome fotoana anareo zay fa tsy maintsy ijoro zay raha pitso arao ny toromarika ho alefanay aminareo ny toromarika ijoro zahay ary hoainy amin'ny 13 mai zahay teraka aloha le zavatra niseho an'keo reny matoa ane zay mangataka makeny amin'ny 15 mai dia nanao fangatahana amin'ny toerana maro samihafa fa tsy nraisiny fa voasakatsakany de hoay zary zay ny aneo hevitra zany zay candidat raha eto Antananarivo de efa eo amin'ny 15 mai eo ihany nafahana nanova ny lalan-tantara na inona eritreretiny mpitondra amin'izao fotoana zao de tsy maintsy miova ny lalan-tantara eto Madagasikara raha ampitso de te hanovan'izany ampilaminana izay de rehefa herisetra no nampiasaina taminay dia ny tantara no itsara melohana tanteraka ny fanandratrana malagasy samy malagasy ary tsisy ho afa be letsika amin'ny zavatra nataontsika tsirairay avy
Ya, izay omaly moa zany reny ny olona ihany koa dia miandry am'izao fotoana zao hoe ahoana ny toen'izay rehetrarehetra zay a tsy mbola misy miova ny toromarika raha ny vaovao voaraintsika fa nirira zafy manantany a ho avy eny amikanjany 13 May ireo candidat ary tsy maintsy hijoro ao anatin'izay fitakiana ahafahana maneho hevitra ankalalahana zay na de nyresantsika teo ihany koa raha hoe miamafika ny fanaparitahan'ny olony ireo miaramila zandary ary polisy a nahazo baiko aloha angamb'izay ny fomba hitenenantsika tsy ampiasantsika tsy olo hoe mpitandro filaminana satria zavatra hafa mihitsy le izy a nahazo baiko anaparitaka ny olotsotra ao anatin'ilay zava-mitranga de ny farany teo a tratra ny mpivarotra soflera nianika tena anatin'ny banky namaky banky le mpivarotra soflera tompoko lasy tompoko vavy de avetrany le mpivarotra soflera de nampakarina atao anaty camion de ny fandromonana le mpividy soflera moa zany le mpivarotra soflera kosa veriny client satria de le mpivarotra soflera ray zany a de tsisy hividy soflera tsony eo aminy satria navelanody nony ohatrany hoe mitatala baolina ve za zany parao gazety ary fidy raha manandray be inona ny herkolay souffleur inona ny herkolay souffleur misy adinareo ihany satria misy ny mpanao gazety niaraka tamin'reto collectif de candidat reto namangy ny président candidat président André Robel omaly adinareo ny teny ny namana mpanao gazety fidèle Razarapera ianao koa tany kay niaraka tamin'ireny tao a de misy koa moa adinareo koa ny teny azy namana ery fidy ramanandray be tao arinan'ireny fa izy moa somary fohifohy mijery lanonana zay de mody vo hitan'ny olona zany plateau va misy mahita zany fa de maromaro no tao ary anisan'ny zava-dehibe no nahitana zany du jamais vu teto ny firenena hoe misy candidat samy rotsaka ho filoham-pirenena efa ny raha nahita ny ataontsika hoe fifanandinana misy tam'izany hoe azo anjena enarivelo sy ny filoha Marc Ravalomanana samy nirotsaka ho fidina filoham-pirenena zany misy ny fifanindranana tam'izany ataontsika hoe azo anjena enarivelo Eratsonaro Mampianina Roland Ratsiraka ile raha tsika nahita zany zany hoe olona efa mifampitana sy ny fanina reo namina ny Kazarakotomanatsio ary mbola ifanina fa ary mbola ifaninana de ohatran'ny hoe any an-dafy zany zany ny teny ohatrany hoe mba hoe any an-dafy zany ny tena zany le hoe reto le candidat rehetrarehetra ifaninan'ireo candidat reo a fa miray sain'ireo candidat reo a miray iny reo tsy de fahita loatra zany eto Madagasikara zany fa hita zany tamin'ity indray mitoraka ity de mipetsaka fantaniana hoe fa hoana raha moa mahatonga zay zavatra izay zay situation zay de noho ny antony a tsotra de tsotra tia madika ny tantara ireo candidat reo tia madika ny fisotron'ny tantara am'ty firenentsika ty a ireo candidat reo tia metsaka tantara mate iainy ho any taranaka farany mandimby any ireto candidat reto tia anovan'ny tantara ho amina boky miendrika sy tsaratsara kokoa ireto fitambanana candidat reto ary de miray aina miray ina sy miray saina tanteraka tafitso anatin'izay firaisakina sy firaisa-tsaina voalohany zay na amin'ny Kazarakotomanatsio ny fiarahana atsapa fa revi samy migasy laminy ty revi samy migalasaminy ty eto amin'ny tanany ty malagasy le mifidy malagasy le tokony hovidina niaran'ny rahina sy niaran'ny saina fa ndoloa ailika raha misy fazao anatin'io sara de fa zava-dehibe zany tany amin'ny fanjanahantany nahitana zany hoe malagasy mirahina hiaraka nilika ny vazaha teto am'le firenena sy ny firongony fa am'izao fotoa zany ny verina reto Madagasikara zany hoe misy hery vaovao misy ainga vaovao misy rivo baovao mitsoka afa amin'andro mara vaovao ao anatin'ilay ainga vaovao misy dynamisme zany ny fiteny azy ary zay le zava-dehibe zay namana enika satria efa elany tsy nahitana an'izay dynamisme zay tao anatin'ilay firenena Madagasikara ray tokoa moa zany efa natsoina hoe pays de moramora tany moramora fa tamin'ity a
ireto le tantanany Madagasikara mihitsy lasa nisina ty tena misiny de mahavelom-bolona amin'reninkaja no ny zavatra tahaka izany de io moa le fantanin'ny olona be da be foana zany ety ako milalao telefony satria fadimy zay eto miala kelonay azo vetivetika de hidreo de vezetika de tsy hitanareo makasofy le rio sisiny ire io fa mena le bank satria anankitelo any micronay aty de tsano koa anankitelo any le seza mbola amboariny tony amin'ny fotoana manaraka fa raha manamba io mahamenatsy olona misy tonga tany amin'ny eny sasa tsika ohatra ny seza tany amin'ny jimenitsika tany amin'ny kolotsika seza bobaka be bobaka be misy abobava tany amin'ny abesa koa ngeza be misy abobavana seza ka le izy tena tenena nikaja misy zavatra tokony hovaina ao anatin'le firenena zay zany le izy ary zay le nitenen'ny ny filoha azo ajerenaro velo teo hoe mitoy ty zavatsy ty ary tsy maintsy mivadika le pejy ny zavatra mantsy tetao le firenena ty kotsindrina kely ty izay nieritseretan'io fitondram-panjakana io jusqu'à maintenant io tsy hay kristin amotsy sa manao ela azy fa samy présidence premier ministre any nareo fanao ela no mipetsaka hoe zavatra zay teto hoe ninina natao tam'ireo olona iezaka nidina teny mikajy telo amby folo me na ny hevitra teto amty Madagasikara ty de na voasambotra na voahidy na voagady ary ninina olona ka nampiseho nanao namoaka aheritetsy namoaka hevitra tsy mitovy amin'ny mpitondra fanjakana teto de tatak'izay ihany koa zavatra mitsaga na inao voagaja na inao voasambotra taka ny mpivarotra ampividy souffleur teo zany fa izao am'izao fotoana zao a noho izay le dina misy nandresantsika teo zay noho izay le fahasahina efa notafiny reto kandida reto fa tsy otrany tao aloha misy manao antso de tsy le vaoka natao tongeny fa le kandida tsy tongeny fa tamitindra mitoraka ty teny tsy tao de nanana filazana mazava fa hoe tsy eto tanindrazana izy fa akoatran'izay a de tonga ary rahina dolidoly reo iarahantsika mijoro eo de izao za iary fidina manandray be io ianao io nikaza rakoto manatso io ianao io faniry io gaetan etsy ambany tsitsy pititsy samasamy teny aminareo tsy afaka hijanona tahaka zao tsony situation misy eto Madagasikara amitsika miteny zao tsy possible itsony ny antony de trotro fotsiny ihany impossible ny eritseretana fa mbola hiverenana ireo kandida reo amin'ny situation teo aloha satria tsy maintsy miroso reo acondamné iroso reo kandida reo na amin'ny nikazarakoto manatso ny antony de voalohany de zao du bon côté de l'histoire ry zareo rehefa du bon côté de l'histoire ianao rehefa ao anatin'ny manaraka ny lalàna ianao rehefa du bon côté du peuple ianao de mialatsiny aminao na amin'ny nikazarakoto manatso fa izay lay antsoina hoe ninina manjo io de antsoina hoe martira le olona anankiray antsoina hoe martira ny olona anankiray tahaka ny anjema toanjiny robelona andy hoe teny sahanady monaratra martira ny olona anankiray tahaka ny ataotsika hoe rivorakoto vao rehefa teny amin'ny sahanady noho ny anjerasina ratsy fa tsy hoe martira ny olona anankiray samy manankiray rehefa avy nangalatra izy ka de zay fokon'olona de mata fokon'olona de lasa martira ntikan'izay zany nititsika ambara enikazarakoto manatsoka eto fa nily de tsotsa fotsiny ihany tsy afaka miemitsy reo tsy afaka miemitsy reo satria misy zavatra takiny tantara amin'izy reo misy zavatra andrasany vahoaka malagasy amin'izy ireo condamné iroso ireo kandida reo na manainikazy rakoto manatso zao azy misy vidéo ty a hojerentsika raha ny vaovao farany voray de hoe navotsitra le olona nividy an'le soufflera saingy
dia aloha le vidéo no jerentsika noizatsika le iny izy zany le navotsitra. de nentina izy zany olo-pirenena tsotra taratry ny olo-pirenena malagasy rehetra izay atao hoe miatrika ny fiainany mijery ny zava-misy manaraka ny vaovao no samborona dia nantaneny mpanao gazety. Jereo tsara zay zany tena mbola fentsikitsiky izy jereo tsara eo le izy iny jereo tsara zao zandary reto ina moa zany reto zandary reto zandary reo zandary gazety izy raha tsy maneho hevitra zao zany le zava-misy zao ro malagasy no fomba hitondrany gouvernement zao ny firenena entina ao anatina oro zava-doza zay le mahatonga antsika tena aminainika azy hoe tady domodoza le firenetsika tsy tafavoaka tsony ty tsy mety ty e tsy mipasy tsony io asa hoe ny ray aman-dreny vo teny androany alalaka amin'ny faniohon-kevitra ny CCS ny lidera fanily ny DCCDI rehetra ve zany de ohatra ny every le fitondram-panjakana hoe tsisy dikany daholo olona dala daholo e efa trop le izy olona dondrana de olona vendrana daholo rehetra maneho hevitra namanahiky azy satria mety misy taika alao aloha jerentsika kely ndray le vidéo teo e le olo-pirenena tonga teo satria ny mpanao gazety manao ny asany ary ny olo-pirenena iny tsy misy zo nasingany ary niny olo-pirenena iny ka afaka hoe ianao de manao tapenana ny vavanao raha tsika ndray le vidéo manambara hoe inona zavatra mety hitsanga any amin'nakahana gendarmerie any rehefa misy olona voasamity izy reo tsisy fanarahan-dalàna itsony ny tany république ny Madagasikara ary rehefa olona tokony atao ana tsisy fanajana mpanao gazety itsony eto amin'ny tany république ny Madagasikara vitatreo zany fahafahana sy fahalalahany zany raha reny sary reny zay tsy isika ny namorona an'ireny ny rizy miralafa ny razafy manatany tsy ary fidra manandray be fa reny ny raha tsika nahita reny ny mpanao gazety dia natao aka ny fanazavana mikasika izay zava-mitraka ary tsy tokony ho elingelenina iny olo-pirenena iny no misontomina tamin'ny kitapiny fa ilay olo-pirenena maro izay mijery ny sary sy ny vavaongon'ny mpanao gazety de voahitsakitsaka voaososy avokoa satria izay ambarany iny raha-pianakaviana iny de tsotra vaovao lehibe mikafika ny antony ny samborana azy sy ny zavatra nataony teny zany de nividilay hafahana mijery sy mahita taratra hoe tatakiny ahoana zany fomba fiasa gendarmerie pirenena zany tatakiny ahoana ny fanitsaka tsara tsy fanazanany zany démocratie zany ao anatin'le firenena zay le isange zokobe arfidy sy enikajy article 9 izay raha sy diso de hoe tsy azo atao zany hoe fisamborana tsy aradrariny sy fitazoman'olona tsy aradrariny arrestation et détention arbitraire de iny zany azo eritreretana ihany iny zany misy an'izay fisamboron'olona satria efa napidirysamborona misitsika efa samborona misy zany izy ny votsorona fa zao tsy afaka ny s'exprimer ndray zany izy
io inona le zany misy satria efa mivoaka tao anatin'le fiara izy dia efa miverina amin'ny maha-olom-pirenena azy izy zany dia mananjo izy hanazava mandritsy n'ilay fotoana eo nge mpanao gazety mahita ny zava-misy sady nalaza le olona zany le ranamana aloha zany nafinaritra am'le ranamana nitsikitsiky foana izy naniditra tao anatin'le fiara izy tsy nanohatra tena tsy nanohatra le ranamana mivoaka aveo izy koa tsy nanana problème naseho an'le souffleur i souffleur io zany souffleur niditra tamin'ny fiara mitandro filaminana voalohany souffleur samba ny souffleur niditra tao anatin'ny fiara ary tokony tsomaminy souffleur io very zoan'iny souffleur iny zahoaniny lasa vakotra iny zany iny zany tiatsika resana diotra hoe eo amin'ny lafin'ny fahalalahana eo amin'ny lafin'ny resaka information koa indrindrandrindra zoan'ny tsirairay ko mahafantatra ny information fa manamarina zany resantsika zany dia zao ambodiomy ve zany lay fahatsoana ambodiomy ve zany lay fanapara-pahefana nataony lay nahazo baiko hanao aizany dia menatra dia ao anatrehan'lay hoe anazava mivatana le olona ry mpanao gazety rehetra tonga teo dia nysotomy mavetrany reny zany efa fampiororona ratsaina daholo reny hoe ho an'izay maneho hevitra ka ity moa zany zao fotsiny zavatra teneniko teo amin'ny lafin'ny vaovao sy ny fitantanana ny firenena itsika sy enikajy moa zany ary Gaëtan somary zandrizandriny fa zoko be arvi dia efa lehibe nalala tsara ny tantarany Adia Amin Dada nalala tsara ny tantarany Jean Bedel Bokassa ary nanara tsara ny tantarany Mobutu Sese Nicolas Ceausescu naraka tsara ny tantara zany empereur zany rehetrarehetra lazaina kitana fito maréchal nge Mobutu tany Zaira taloha nisy azy Kinshasa revoatra Zaira fa efa mivadika izy zao RDC tena na piasa ny fahefana na piasa ny olo-mpanjakany rehetrarehetra zay nitendreny mibaikony ary ny fitaovana ary nanana vola tsy fakahitana fa zao nisy fetra n'le fahefana dia io zao vohitatsika voaingana kely ny raharaha aiza moa zao iali bongo na dia efa milanja poketra ary izy moa tia mihira zay dia mandeha le fampilezakevitra lanja poketra zany tiatsika tenenina efa tapakalalandray izy fa tsy manaiky any fa hitondra sy ny sisa dia tsy sakamototra fahefana dia nandeha le fifidianana faharoa efa resiny odo zay izy le ministre ny rainy taloha zany fa tateorina navadika le vato dia korotana tany Congo tany dia aveo Gabon fa tsy Congo azafady indrindra dia nisan'lay général naka fahefana fa zao le vola le miaramila le fahefandry bongo satria empolo taona ngery bongo ny fianakaviany zanany manontolo tao anatin'ny fitantanana ka zay le tiatsika tenenina hoe tsisy fahefana mandrakizay zany misy limite ny fahefana fa eo amin'ny fomba fampiasana sy ny fomba hitantanana azy mila fandanjalanjana tsara fa raha tsy mahay mandanjalanja zany le mpitondra fanjakana dia nylesony tantara teto amintsika teto hoe nakaiza moa sy nanahoana moa zava-nisy teto samy efa mba tokony nakalesina nge zany zao zoko be arifity manko le zoko be anay teto zao hoe nanala tsara hoe inona nitranga 72 dia ozy damamaly eo hoe zay nge vavolombelony 72 raiky amin'ny 50 taona lasy fa raha mbola ilaina mijoro zay rola rosy isa dia hijoro zay resaka ohatra zay le hoe damamaly eo zay tena marina moa zany ahitsika kely any tantara satria tamin'ny 72 zany ako teo amin'ny telo taona teo eo zany hoe mbola tsy tena lala loatra le hoe tsy nanatsika ny zava-misy tamin'izany fotoana izany fa kosa ny fahafantarana ny tantara dia mipetsaka foana zany hoan'ny mpikirakira vaovao tahakatsika izao indrindrindra hoan'ny mpanao famakafakana dia ilaina foana zay hoe fahafantarana ny tantara izay nitendrindra moa ianao hoe mikasika ny hoe dama zany hoe sokobe mahaly eo anisan'ny zavatra tsy napoziny maro ifijoroana nataony dama maleo iny ary zay no andratsako n'le resaketo namana enikaja sy namana faliry zany ary Gaëtan satria ny antony dia tsotso fotsiny niteninareo teo nitenitsika teo hoe adala ve zany ianina adala ve zany ianina adala ve zany fiarahamonim-pirenena
adala ve zany nanotony nanarina koa tsika daholo ve reo olona rehetrarehetra ireo ve nijoro ny olona niaraka tamin'ity fitondram-panjakadia akaiky tahaka ny colonel Charles zany nijoro olona ataotsika hoe mifanao ela ary masoko zao nahitan'izany dia ny namana Rosy Paul Bert sy zany azy Rajoelina zany fanao ela zany raha misy ny olona nahatonga zany ataotsika hoe rasy manana Paul Bert zany Rosy tafaverina teto Madagasikara tany vanim-potoana fahiny dia izany azy le Rajoelina izany fa rehefa i Rosy za tsy miteny hoe nitarika Rosy afa mantsy nitarika Rosy dia afa le olombelona no mijory sy miteny nresahanareo tsika voatevoateo mikasika an'izany momban'ny hoe fakana anditra ny fitaovam-pidinin'ny mpiambina le mpiambina mihitsy le mpiambina ilay olombelona marakara-valomanana dia tady ty fa dangereux zany manana zo izy hitanana anana carte d'identité manana tompoko ay carte d'identité manana zo hitanazona fitaovam-piadinina manana tompoko ay ny carte d'identité ay mary zany midika zany zany na manay nikazana koto manatso dia izao rehefa ireto karazan'olona nanodidina tsy nahafantsakaiky ty filoham-pireneny ty lasa manalangazy tahaka izany dia efa miova ny fizotrony tantara efa miova ny fizotrony tantara ary ny fisininy tahaka ireny na manay nikajy tama izany no ataotsika hoe pira ho ana génération anankitelo ty eto am'ty fireneny ty marina ny tenin'ny namana faniry teo fa misy amin'izao fotoana izao normalement ny ankizy tsy tokony hahafantatako hoe iza ny damany mahaly eo zany fa mbola makafia zany ataotsika hoe ira nitarika mahaly eo sy damany mahaly eo zany rehefa mijoro ny olona tahaka nitarika Rosy reny misy dikan'izany na mahenika azy raha kotomanatso izay le mahatonga atsika miteny hoe miova eo andalam-piovana andalan'ny fanovana ny tantaran'ny Madagasikara ny vahoaka malagasy ny candidat raiky ambin'ny folo sy ny mbavambahoaka ny Madagasikara miaradia azy ireo le changement misy fiovana ka na inona zavatra atao eto anatin'le firenena na inona zavatra atao izay mantsy ny tiany namako faniry abara teo e betabengy no niantehatra tamin'ny herin'ny vola ny folom-pirenena tamin'izao tontolo zao betabengy no niantehatra tamin'ny herin'ny fitaovam-piadina sy ny tafika ny mpitondra manerina zao tontolo zao fa eo anatsihan'ny herim-bahoaka eo anatsihan'ny fiodonan'ny fitsokany rivotsy ny tantara ary tsy maintsy mipetsaka zay tsy misy hafa miala tsy maintsy mipetsaka zay fiovana izay tsy maintsy mijanony mandeha zay fiovana zay namana nikady raha kotomanatso ary marina ny teniny namatsika fanirina ny teny an'izany izy teo eo an-dalana tsy misy olona afaka manakana ny transformation raha zay ny azoko ilazana azy hoe ty misy fanday anankiray ka tonga ny fotoana hivadian'ny lolo ka ho tazominao zany tsy misy fahefana eto ambonin'ny tany na hery afaka hitazony ny ariva hoe aza mivadika ho alina ianao na ny alina hivadika maraina ianao tsy misy hery afaka mitazona zany na menikazy raha kotomanatso izay fiovana zay noho ny vokatry ny zava-misy nitsaga atao anatin'ilay firenena noho ny fijirijirinana nataon'ny mpitondra teto amin'ity Madagasikara ty teo aloha Anjelina Rajoelina noho ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filohan'ny Madagasikara tamin'ity dimy taona ity filohan'ny Rajoelina noho ny fanaraharotam-pahefana nataon'ny gouvernementa io atsanitsika amin'ny teny zao tsy hay Kristin ny fanaovana tsinitsinina ny mpanao politika malagasy tsy mitovy hevitra aminao ny vokatra na masaka ny nahandro
ka nahatonga an'izao fiterahan'ny fiovana eto Madagasikara izao elikazarakotomana. Misy mpanakanto ihany koa manitsika eo nanao fanambarana tao paziny tao mpanakanto lola resaka mpanakanto rosy ianao teo de tsadsolo bavavoaka moa zany de sendra tadidiko ao anatin'izay fa ireto misy fanambarana maromaro fanehonkevitry tao anatin'ny pejy nireo candidat maro samihafa zany ho asisitsika eo Rajonaro Mapiana, Adondrenanaro Velo, Ravalomana namarika, Robert Landry ihany koa. Robert Landry ihany koa sy candidat hafa dia ho arahantsika eo le fanehonkevitra samihafa tonga dia ho arahantsika mba ho hitan'ny mpijery ihany koa ny fomba fijeryn'ireo candidat samihafa zany ny zava-mitranga. Tonga dia efa alefaso. Ity zany tao amin'ny pejy ny filohan'ny Anjomara sy Rivo-Baovao tena mbola misy ny fanatenana ho an'ny Madagasikara ho izy. Mbola ao ny fanama olona ary mbola azo atenaina ny fihavanana sy ny firaisan-kina hoety mampahomby ny fanavotam-pirenena. Hita taratra zany amin'ny fidododon'ireo candidat filoham-pirenena nitsirika teny amin'ny hôpitaly tsapy zany ary mampihetsi-po amin'ny firariantsoa sy ny fankairezana avy amin'ny namana mpiara-miasa piray atoko olon-tsotra tsy tambo isaina ny rarosoa. Dia hovalian'Andriamanitra soany ianareo rehetra mijoro ao sa ianareo tsy matahotra seky. Robert Landry ny candidat manaraka ihany koa nanao fanehonkevitra ajo Andriananaro Velo be deabe ny fianakaviana Vomafy ny fiainany tao anatin'izay 5 taona izay ny manoratra amiko fa teny Analakely ary mbola hoeny androany ny fiainatsika ankehitriny ny firenena avela ho an'ny taranaka fiandrianam-pirenena izany mbola edivantsika ty amin'ny taona 13 ny fifidianana madio irery no antoky ny fifandimbiasam-pahefana sy ny fahamarinana toerana politika ilain'ny toe-karena. Betsaka ianareo ny manontany raha tsy misy lalana hafa tsy ny fidinana an-dalambe satria anemba ny toe-karena inona ary moa ny alanenina tsy efa natao teny amin'ny fitsarana sy hatongavana amin'ny fifampiresahana. Tsy misy fanovana raha mijery fotsiny raha avela iampy ka avela iampy 5 taona indray namedram-panontaniana moa zany candidat ajo Andriananaro Velo. Manaraka candidat tsika manaraka ery Rajonaro Mapiana raha ny hevitra tahaka an'izao hoe revoaka malagasy betsaka ny famendry fendrona atao atsika ampiasaina fitaovam-piadiana mahery vaika mba handemenany sy ampilavo-lefina atsika fa tsy miemitra izahay candidat ho filoham-pirenena fa mijoro ho tena mpitarika ary lohalarana hatrany amin'izao tontolona ho amin'ny fanajana ny tany-tandalana sy famerena kasina ny fiandrianam-pirenena izao. Tsy miafina ao an-damosiny vahoaka izahay fa ero anay ny manana anao vahoaka ao an-damosinay mijoro izahay mijoro sika ho an-tanindrazana sy ny tanjanaka collectif des candidats. Ny candidat marika Ravalomana ihany koa nanao an'izay fanehonkevitra ay déclaration omaly apatsy hevitsika ihany koa taorinan'le hetsika arahantsika avy hatrany aloha zay sady misendry kely zay dia miverina eto amin'ny fanakafakana. Pneu efatra vaky zany pneu esaka amin'ny Mercedes iny hita zao mihitsy le gendarme zay sisendana azy de nanandrana izy mombaravara fa tsy vovoa baravarana de ilaza aminareo azy zany fora de tena tsy eritreritry zany hoe lamina sy ampandry ny tany zany ny gendarme ihany nefa manao an'izy averitry tsara ny gendarme ihany manao an'izy fa ny polisy sy ny maramila de tena mialala mihitsy satria zavatra tsara dalàna mihitsy ny tanterahana misy an'le colonel fofoikely manao solomaso iny ny tena mamedy bakeo zay milahatra somatsara tonga de nalefa le bomba lacrymogène tsy vita zay ihany fa misy an'le balaka otso zay tena nandratra amintsika miresaky zao amin'ny hôpitaly Agera de maratra ao ny candidat anankiray Andro Robel voa masina de misy keo reo maratra rivotra Kotovao tena tsy rariny tsoky voaka malagasy ka aoka tena iary itsangana dolo tsika fotoana ho azy ao aminareo ijoroana ary tena nehotsika fa tena nirahina dolo voaka malagasy rehetra izay raiky ambe filoana tsy mitovy hevitra amin'ny ara-politika fa kosa malala hoe tombontso ambonin'ny firenena jerevana de miaraka zay ka ty ampilazan'izany anareo mba hatonga anareo mba tena samby ijoro hiary ny fahamarinana ary indrindrindrindra andala
sy anajany lalàm-panorenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara.